faly miarabanao any tokantrano izay mijery sy manaraka ny télévision malagasy amin'izao andro anio izao ao anatin'ny poule des as isika izay aty amin'ny Kianjabeny Mahamasina no misy atsika amin'izao Patrick miarabanao Patrick. Ya miarahaba Julie, miarahaba antsika rehetrarehetra any tokantrano any koa manatrika ity lalao androany ity. Lalao izay ionan'ny Fosa Junior Boeny sy ny Elzeko Plus avy eto Analamanga. Patrick moa zany mpitsara ny lalao baolina kitra izy filohan'ny mpitsara ny lalao baolina kitra eto Analamanga anampy an'izay fitantarana ny poule des as izay ampiaina izay izay ionan'ny Elzeko Plus ny Analamanga izay mampiatrano an'ity lalao ity ary ny Fosa Junior Boeny zany hoe lalao samy matanjaka reto satria samy champion indray tompon-daka ny Boeny ary ny anankiray kosa tompon-daka ny Alamanga zao hoentinay aminao an'io tafiakatra tao anatin'izay hoe poule des as ny THB Ligue des Champions izay. Ya marina tokoa zany izy li azo lazaina fa tena lalao iady tokoa satria samy matanjaka. Ny Fosa Boeny dia tompon-dakan'ny Ligue avany Boeny teo amin'ny tamin'ity taona ity. Ny Elzeko Analamanga kosa dia tompon-daka ihany koa ny faritra Analamanga tamin'ity taona ity. Iady dia iady zany ny lalao antsika eto anio. Ya toy izao ireo ekipa mandrafitra ny Elzeko Plus ny Analamanga ny mpiandry Satby hitantsika ny Edi Bastien Johnny capitaine d'équipe anisan'ny tena mpilalao manana maizy azy koa raha ao anatin'ny Elzeko Plus manaraka azy eo Tina José Tsila Amros Blaise Nesta Bila Bonara Safidy zany hoe rehetra ihany moa zany ny ekipa tsisy niova tsisy niova aloha teo amin'ny mpiandry Tsatokazo zao nisy fivana kely satria iandro no tena mpiandry Tsatokazo voalohany zareo Elzeko Plus fa nisoloana ny Edi Bastien izy zao. Maître Herbe no mitantana izay club izay zao manaraka izao ndray ny ao amin'ny Fosa Junior Boeny Gapa Mario Tino Théodin Lekatouda Badio Dunga Coco Jean-Yves Santatra Besina coach an'zareo moa zany menakely manampy azo ihany koa Bob ao anatin'izay Patrick raha mandinika an'izao ao anatin'ny Fosa Junior zao tsy nahita ny Dax aloha zany amin'ity lalao ionan'ny Elzeko ty sy ny Fosa Junior ny amin'ny androany. Ya i Dax moa dia tsy salama misy voa amin'ny tongony ao misy mpilalao filarana 17 koa Coco zay vaovao ampidiriny Fosa eto amin'ity lalao atrehandry zareo androany ity. Eny ary reny tazantsika reny miditra ny mpilalao rotonta eo aloha eo ny mpitsara sy ny commissaire match. Ny mpitsaran'ny lalao sy ny commissaire match moa zany commissaire match dia Andriamatoa Zafimanga Eli avy ao amin'ny fédération malagasy ny football. Ny mpitsara voalohany Andriamatoa Abdul Kanoussa izay mpitsara iraisam-pirenena. Ny assistant 1 na ny mpitsara anjorony voalohany dia Andriamatoa Rambelson Alain Basile. Manaraka azy kosa mpitsara anjorony faharoa Ravelo Mandimby Danison. Ny mpitsara faefatra na le ataontsika 4e officiel dia Andriamatoa Andrianarsoa Santa. Arak'izao tazantsika izao dia reny manao akanjo ahoana moa zany ilazana azy bleu ohatry bleu marine na fahitako anazy zao ny Fosa Junior manao akanjo orange kosa ny Elzeko Plus zany hoe mitovy ny akanjon'izy anankiroa ireto fa zany hoe ny Elzeko tamin'ity taona ity nandray azy lalao mandroso ty hitantsika eto ty izy no mampiatrano dia izy no mametraka ny Elzeko Plus azy ny couleur anazy fa ny raha tompony ihany kosa rany orange ny Fosa Junior tonga aty izy hafa ny couleur tsy maintsy anaovany satria izy no ampatranoana. Ya eo amin'ny lalao ohatrany tomo dia misy le hoe mampiatrano dia misy koa ny hoe vahiny. Amin'ity lalao mandroso ity zany dia ny Elzeko Plus ny mampiatrano dia ny Elzeko Plus no mampiasa ny fanamiana voalohany ao anazy dia io volomboasary hitantsika io. Manarak'izay koa ny Fosa Junior marana ny volomboasary fa amma vahiny anazy dia tsy maintsy manao fanamiana hafa izy dia manao an'io bleu marine na manga antitra hitantsika eo io. Efa vita amin'ny fampiarabana teo manao ny pilofasy Nantos ny mpilalao rotota Badio sy Johnny. Iya. Samy ao amin'ny ekipe pirenena malagasy daholo nambary izy mirahalahy reo. Ny zavatra marihana kosa Julie aloha dia misy mpilalao anankiray ihany koa dia tsy iza fa i Dino Ravelo Arson Dino zay tsy afaka milalao atao amin'ny Elzeko Plus satria nahazo karatra indroa.
zany hoe tamin'ny premier tour sy tamin'ny deuxième tour i Dino dia nahazo an'izay karatra zay tsy afaka amin'ny lalao izy fa amin'ny lalao famerenana kosa izy na amin'ny match faharoa mety raha fahitana ny fandaharam-potoana dia ohatra ny any avakina karatra any ianao ny vakina FC amin'ny 12 volana aogositra izao FC vakina karatra sy ny LGK Plus dia any no afaka amin'ny lalao i Ravelo Arsan Dino. Reto moa zany dia samy tao anatin'ny vondrona nisy an'ny LGK Plus ary nisy an'ny Fosa Junior tao ihany koa Jet Mata zany hoe tamin'ny goal average zay no nafoan'ny Jet Mata natafiakatra ny LGK Plus tao anatin'ny poule des as mitovy zareo dia tsy maintsy natao ny average dia ny LGK no nanana ny tombony satria tombony anazy bebe kokoa lay nariseny tamin'isa 12 no tsy misy ny FCA eny ary hanomboka ny lalao lasa ny lalaontsika ny Fosa no andaka ny baolina voalohany aty amin'ny Mario laharana 12 mame amin'ny Badio zay kapitaine androsy ihany tsika verina atao Mario somary milamindamina ihany mamerina amin'ny rakapy Badio mamerina any amin'ny Gapa milamina ihany averina eo amin'ny le Dino verina aty amin'ny Mario tariko ihany Mario mamerina eo amin'ny rakapy Badio verina any amin'ny Dino averina lavitra be ary amin'ny Théodin tsy nety ny tolotra verina ary amin'ny Lekadoda azo lazaina fa manindry ihany ny LGK tsy avitany reto fitsareto manafika aty amin'ny Dino mandefa any aloha nefa nidona tamin'ny Bonara verina amin'ny Gapa raisiny tanana zany veriny Gapa eo aloha eo alefa ny sosa moramora eo datika be any Gapa aty aloha aty mijery ny santatra jery amin'ny besina tsy nety nefa zany diso Blaise ao amin'ny Dino Coco ary amin'ny Rekadoda ary amin'ny ilany havia ary besina mamerina ihany aty amin'ny Jean-Yves namerina be aty amin'ny Dino aty mandefa aty amin'ny Mario aty amin'ny ilany ankavanana tsy nety mitondra zany azo Bonara tsy nety ihany koa nefany aty amin'ny Coco safidy mitondra baolina safidy laharana 14 atao amin'ny LGK Plus mamerina ao amin'ny Amorosy tsy nety zany tolotra zany Amorosy dona tamin'ny santatra any amin'ny Nesta nisy fadisoana nataon'ny Badio eo amin'ny Nesta tsofiny mpitsara Abdoul Kanous zany eo amin'ny 7 metatra eo 5 metatra eo apetraky bila coup franc 2 minitra ny lalaovantsika coup franc ho an'ny bila aloha eto toy izao ihany koa ny endry dalao niona zareo farany teo na tafiakatra azy tao anatin'ny poule des as zay niona-ny LGK Plus ny Fosa Junior roa ny iray nisa sarana tao anatin'izay roa no an'ny LGK fa dia very fotsiny zany azony tsara mihitsy le baolina i Patrick efa nihoatra ny faritra dia lasa corner ho an'ny zareo LGK Plus satria efa taty ivelany i Gapa nandray an'le baolina corner ity nanitatsika miomakomana mandaky izany corner izany Makaban tina corner voalohany ho an'ny zareo LGK Plus ao anatin'izay 2 minitra ny lalaovan'izay lasa andaka antina mamiany Amorosy tsy nety nitotra eo amin'ny Nesta mandaka nefa nidonona tamin'ny laharana 5 izany baolina zany baolina dakany tina ihany ao amin'ny safidy ao anaty surface de réparation mamikavika nefa voaka indray laharana 14 safidy mitondra baolina ihany naveriny aty amin'ny tina mandatsaka ao aloha ao lohan'ny Bonara matiny Bonara laharana 2 eo amin'ny minitra fahatelo tsika zao eo amin'ny minitra fahatelo matiny Bonara baolina ray no ohatra ho an'ny LGK Plus dia hita mintsy totoa afo be fanafahany zareo LGK Plus tsy namela ny Bonara raha tsy tafiditra tao anatin'ny
coup de tête iny baolina iny ho an'ny Bonaja tao anatin'ny 4 minitra ny lalaovana ho an'ny LGK sy ny Fosa Junior Boeny samy tompon-daka izy roa eto indray tompon-daka ny Analamanga indray kosa tompon-daka ny Boeny zao hitantsika amin'ny famelena tsara zao Dakantina dia lohan'ny Bonar tsara mariana Julie fa i Bonar dia anisan'ny spécialiste amin'ny coup de tête io mihitsy izy ary dia iny pirofo baolina roa zay matiny teto Mahamasina teto tamin'ny herinandro raha niaona tamin'ny Porgoje dia mbola tamin'ny lohany ohatran'iny ihany koa namin'ny baolina aty amin'ny santatra Fosa Junior santatra rery miady rery izy mamerina aty amin'ny Mario mijijidy baolina eo nefa voadonany Amoros mivoaka tosy ho an'ny Fosa Junior Tsipitosy Mario Vernon Badio amin'ny Dino mamerina lavitra be aty amin'ny Gapa mandefa moramora eo amin'ny Théodin mitady lavidavitra ao amin'ny Donga larana fahadimy hoetiny verina kely eo aty amin'ny Dino ndray tsika zao Dino mitarika mamita verina eo amin'ny Donga ihany Donga mamery amin'ny Théodin manomboka mandrindra ny fanafiany ry zareo Fosa Junior Théodin mandefa aty amin'ny santatra nefa tsy nety baolina verina atao amin'ny Dino mandefa aty amin'ny Mario aty lavitra be aty lohan'ny Mario mamehany larana fafito amby folo daka tsy maty fa azon'ny Bastia daka ny Coco iny any ampelantanan'ny Bastia ny mpanazatra Herbe sy Bob Moyet dia azo lazaina hoe tsindrin-daona ihany koa mibaiko ireo mpilalao andreo daka be any di Bastia any amin'ny lohan'ny Théodin any amin'ny Lekadoda amitaka moramora eo nefa azon'ny Nesta aty amin'ny Bila mandefa moramora ato amin'ny Amorosy mamerina ary amin'ny Tsilavina Tsila mandefa ao amin'ny Bila mijijijo ihany mandefa aty aloha nefa tsy nety ao amin'ny Lekadoda Vernon Badio ao amin'ny Lekadoda ihany alefany aty amin'ny Badio mitondra baolina alefany ary amin'ny Jean Iva mamerina eo amin'ny Lekadoda mamerina atao amin'ny Théodin mandroso moramora eo ny fanafian'zareo Fosa atao amin'ny Dino mitondra ny baolina ihany alefany eo amin'ny Donga somary minitra ny fanafian'zareo Fosa Junior reto daka amin'ny Badio aty amin'ny Mario nefa ao amin'ny Tina zay namoaka izany Otosy eo amin'ny minitra fahenina eo tsika mbola mitarika amin'ny ray minitra misy ny LGK plus tsara ho mariana moa zany fa ity baolina ity dia mizara roa ny iray mandeha eto amin'ny Kianjabeny Mahamasina ny iray kosa mandeha any Votovorona zany hoe ny vondrona azo hitantsika zao tafiakatra nisy an'ny Knapsa nisy an'ny LGK plus nisy an'ny Fosa Junior nisy an'ny Jet Mada ny anankiray fanampiny efatra ry zareo le tany Votovorona teto Analamanga zany ny Knapsa Sport dia ny FC Vakinakaratra LGK plus solo misy fadisona zany le niaraka vondrona tamin'reto Fosa sy LGK reto dia ny FCA avy any aloatra Mangoro dia teo koa ny DJ Mada avy any Itasy dia le anankiray tsy tonga moa ny FC Melaky avy any Melaka zany ary ny tare amin'ny ilany kosa dia ry zareo Ajesaya Tina koa nisany hoe mpilalao vaovao ihany aloha manamaha izy azy eto anatin'ny LGK plus tsy hoe vaovao tamin'ity taon'ity izy vao lalao fa nisy fahadisoana nataon'ny Mario zany mikasany amerina moramora amin'ny Gapa izy amin'ny lohany nefa mafy izy dia tsy azony Gapa lasa mivoaka ho corner ho an'ny LGK plus Tina ihany mbola andaka anazy ohatran'le teo ao amin'ny Tina zany ny tany fianaratso toizatsika teo dia tao ny zareo avao amin'ny eto Matsiatra Akonambatomena teo ihany koa ny avany niny tizy teo dia Jesay avany Tsioromandidy Knapsa Sport eo koa ny FC Vakinakaratra Vakinakaratra lasa aloha corner Tina lohany izy andray eo amin'ny Nesta Johnny fa tsy Nesta Johnny arahany santatra moramora eo Johnny ihany mandefa ty mamerina ty amin'ny Tina mino fa tahaka ny Tina tsy nety voadonany lamosiny Coco mitondra baolina aty amin'ny santatra nisy fahadisoana nataony Blaise tamin'ny santatra teo ampovoan'ny kianja teo santatra larana fafito
ia mandeha le fahadisoana nataony Blaise tamin'ny santatra teo aty amin'ny Mario mandaka any aloha any mame santatra nefa Blaise mahazo amin'ny baolina Blaise mariana Julie fa lasa tsy nolokontsony ray volony fa nataony naveriny amin'ny taloha maintimainty mivoaka ho goal ho an'ny fosa izany ao anatin'ny vondrona be zany izay ionan'ny Knapsa Sport sy ny FC Vakinakaratra izay ataony votovorona miara-mandeha amin'ity lalao hitantsika ity ihany koa izy reto fa ny vondrona A no arahantsika eto amin'ny vondrona B kosa izay ny lalao natao tany Fianaratsoa ia vondrona be ny tany Fianaratsoa misy poule des As ho an'ny zareo ireo ny lalao mandroso fa ny lalao miverina kosa dia Iona Fosa Junior sy Knapsa Sport amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Aogositra amin'ny roa sasany ny toerana moa zany hatreto mbola tsy fantatritsika hoe toerana voalohany no misy ny toerana Ray sy ny mandray zany zao ny Fosa Junior amin'izay faharoa ambin'ny folo ny volana Aogositra izay Fosa Junior sy ny Knapsa Sport ary ny AFC Vakinakaratra kosa ny mandray any Elzoko Plus amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana Aogositra ho avy izao sasany ihany moa zany lalao toy ny mahazatra ho antsika mpakafy ny baolina kitra ihany koa ho antsika tsy mpakafy fa mpanaraka mpanaraka manasantsika hijery lasa mifanafian'ny zareo Elzeko Plus ao amin'ny tiana mandefa fary amin'ny Boanara nefa en position d'orge Boanara hoy ny mpitsaranjorony Rabelson Basile Alain mame fampitandremana ho an'ny safidy ny mpitsara Abdoul Kanou satria nisy fahatsona nataony teo aty an'ny Mario baolina manafika indray ny Fosa Junior amin'izao mandefa aty amin'ny besina nefa tsy azo mibesina zany somary fohy ny tongony tonga ary amin'ny Di Bastia ary elingely an'ny besina eo Di Bastia dia niraisiny baolina mandaka Edi Bastia lasa andakany Edi mihoatra ny tsipiky ny centre aty Boanara loha nefa lohan'ny Mario mahazo an'izany ao amin'ny Amorosy mijijijy eo ampovoany eo omeny ny Blaise mamerina aty amin'ny tina aty amin'ny ilina kavana mamena safidy verina ao amin'ny tina ihany mamerina lavitra be aty amin'ny Rakap Johnny aty dia mamerina ao amin'ny tina azo santatra manome talona tsara be ao amin'ny Coco santatra ihany mamitaka tsara be santatra larina fafito verina ao amin'ny Coco ihany manembanemba anazy eo i Blaise verina any amin'ny santatra mameo ampovoany aty amin'ny Badio mameo any donga mamerina ao amin'ny Badio tsara be mihitsy raha zany ray noroa zany nefa tsy nentin'ny tolotra ary apely tanany Edi Bastia mamehany tsy lavina aran'Zaivy eo lasy tsy lavina tsy nety ao amin'ny kadoda zay mipahana eo nazo tosy ho andrzareo fosa nalefany eo amin'ny donga le kadoda mamea amin'ny Badio kapiteny eo ampovoan'ny ao mamea ny larina fa 7-12 Jean-Yves na bon voyage ozy izy tsika Jean-Yves mamitaka tsy nety ny tolotra fotoany tsy laviny zany aty amin'ny Bila mamea ny Blaise manomboka samy mandrindra ny lalao aloha amin'ny kapiteny Johnny mamea amin'ny Boanara zay avana faty baolina teo tsy mety ny tolotra Boanara azo ny santatra tsara fitsy koa zany ataon'ny santatra zany verina nefa Boanara makan'izany Mario mahazo ny baolina indray mamerinao Mario Badio Rakapy moramora mamerina lavitra be aty amin'ny Dino andro zareo fosy ty fa tsy niny Elzeko fa neny Elzeko misy fatsona ratsy natao nahazo karatra mavo voalohany tamin'ity lalao ty teo amin'ny minitra faharoa ambin'ny folo isantatra larana fahafitony Fosa Junior Boeny larana fahafito santatra andaka ny baolinato Blaise bakabana lasa andaka be ny Blaise ao aloha ao tady aniny nesta nefa tsy azony izany ohatra mivarina voaka tosiny zareo Fosa Junior somary aloloha ihany ny karatra mavoan'ny santatra teo Julie ia sarotsarotra ny itahan'iny tsy horozy mandaba vitany lalao satria minitra fa 4-12 dia efa nahazo an'izany karatra zany ianao tosy ao amin'ny Théodin mamefa ao amin'ny Dino Zino zapady Badio miverina aty amin'ny Lekadoda miakatra moramora ihany takaka be aty amin'ny besina rahany ihany moramora eo miverina namerina aty amin'ny Lekadoda mariana ihany koa fa José zay larana faharoapolo dia nisy olony toerany Miloro
ato amin'ny zareo Elgeco Plus milor zay voadona tamin'ny lalaoan'ny tamin'ny Maporo Berger sy ny Elgeco Plus teto Mahamasina teto tamin'ny Zoma teo mafimafy ny fandonana anazy an'le milor dia lasa izy zao ny apetraka eo tosy atosiny Tina ho an'ny Elgeco Plus mamea Bonara mitazona baolina amin'ny tratrany eo tsy nety nefa izany mbola azony Bonara ihany lalao mihitsy Bonara mamerina atao amin'ny Tina mameany Amorosy nefa tsy nety zany lasa ihany ny pitsara tsy nety ny tolo Bonara fanafiana Patrick anjakan'ny Elgeco Plus mihitsy marina mampiatrano izy dia aty amin'ny tany mahazo aina ihany koa anatin'izay aloha ny tombony ihany zay no ny mampiatrano toy izao satria mila betsaka mbola tafiditra ahafahana manenjika an'izay any tena marina mihitsy zany satria ny lalao miverina mbola mafimafy ihany koa any aboeny any tsy azo lazaina hoe mafana dia mafana na dia mafana koa raha ny toetrandro eto amintsika eto Analamanga eto lasa ny dakany Mario nefa azony Johnny votsitra teo amin'ny Johnny donga santatra mandefa ary amin'le kadoda ary amin'ny ilany ankavia ary le kadoda mitazona baolina mameany Jean Yves mameany Besina nefa tsy nety José mameany Amorosy tsy mety mitolotra iny Bonara mitondra baolina mameany Safidy aty amin'ny ilany ankavanana aty tondra moramora Safidy mamitaka Mario zy lasa ihany Safidy nefa tsy nety napiny donga sary zany nataon'ny Mario dia votaotosy amin'zareo Elgeco Plus mariana ity ampiandohana ihany koa fa ireto club anankiroa reto dia tsara fanombohana hatreto satria hatreto dia mbola ilalao amin'ny lalao pahiva-dalan'ny Coupe de Madagascar Telma Coupe izay atao any aorian'indrindra ny Tsipitosy ny Tina lohany Amorosy nefa raisy ny gapamora foana fandaram-potoana moa zany dia vita ny poule de zasy aorianan'izay indray dia naraka ny quart de finale ny Telma Coupe tsika satria tafiakatra any zareo anankiroa maromaro torak'izay koa ny knapsa koa mbola ao anatiny izay anao lalao pahiva-dalana zay zay milalao any avontoforona amin'izao junior knapsa sport ny faefatra zany eo koa ny ry zareo Azam avy any Ambatondrazaka eo any koa ny FC Ilakaka avy any Ilakaka mbola ao anatin'izany ekipa valo miay sady avy eto Antananarivo ny Isika Foot avy eto Analamanga mbola ao daholo zany misy ao amin'ny Coco donga mameny Théodin miverina atao amin'ny Badio mandesy moramora Badio tarika moramora mandeha any Badio mandefa moramora aty amin'ny sisiny aty akavanana aty Mario mandefa lobe any lohany José tsy tena ao tsara mihitsy José androany ato amin'ny donga nisy fanafiana ho an'ny zareo Fosa Junior aloha hatreto fa dia milalao demi terrain foana tserto ny Elgeco mety stratégie de jeu koa ngambany ataondry zareo Fosa Junior satria marina fa ny Elgeco dia ny Zoma teo no nanao ny ino izy teo nanao ny huitième de finale teto Mahamasina zany nanana tombony zany ny Elgeco satria ny Fosa Junior dia tany Mahajanga nanao ny zay huitième de finale zay tamin'ny CFFA Analamanga naresy tamin'ny Nisa rono tsy misy ny ry zareo Fosa Junior raha ny resaka temps de repos zany na ny hoe fialan-tsasatra dia latsaka kokoa ny Fosa Junior ny loatra ny Elgeco Plus Analamanga tous ho an'ny Fosa Tsipitosy Mario makao amin'ny Dino lohany Dino miverina atao Mario ihany maverina eo amin'ny Dino ihany dakoka be an'ny Dino aty aloha aty jery ny centre nefa tsy nety ny fangalany centre zany baolina zany voka tosy ho andry zareo Elgeco Plus lasa ny Tsipitosy Tina mandeha amin'ny Bonara mamerina ary amin'ny Blaise mandeha mamerina moramora ary amin'ny Tsilavina na Itsila manomeny Bila tsy nety ny tolotry Bila mbola tafaverina ihany Bila manavitra an'izany baolina zany lasa nisy fahadisoana verina aty amin'ny donga mamea santatra ho an'ny Fosa Junior ihany ny ataky amin'izao fotoana zao ao amin'ny Besina mamea ary amin'ny Jean Yves miomakomana ny andaka eo Jean Yves mandaka miakatra ambony tsy valamby fanafiana tsara be ho an'ny zareo tena tsara Fosa Junior aloha fanafiana voalohany ho an'ny Jean Yves iny arak'izao famerena tsara zao tsara fa dia
mivoaka fotsiny ihany aloha e miakatra loatra ilay izy mais makomina anao ny remise en jeu i Edy Bastia le défense koa ange atao maniditra mezaka maniditra no avy hatrany aloha zany Elzeko fa tafiditra an'ilay anankiray teo marina mety zany Julie Dasa nitaka amin'ny Bastia lohany Badio atao amin'ny Coco mamerina Donga mamehany Besina rery Elzeko anankitelo tsy afaka izy ao Blaise lasa Besina ny baolina mandeha ony tsara mamerina ao misafidy misy mitondra baolina ao Bila mandefa nefa tsy nitolotra atao amin'ny Mario tsisy nivoaka au goal ao amin'ny Gapa tsy moramora lasa atao amin'ny Mario azo lazaina fa somary mafapana ihany ny andro atao Analamanga eto Julie azo lazaina ry zareo fosa mety amin'ny mihitsy zao hafanana zao satria ny ao boany koa dia manevikevoka koa aty amin'ny Mario mamena santatra manao zambe eo nefa tsy mety tsy safidy mamerina aty amin'ny Amoros mety tsara mihitsy aty amin'ny Johnny mandefa atao santatra nefa azo Mario zany baolina zany Blaise mandaka mafy tsy mety ny baolina lohany tina makao Blaise sarza tsara mihitsy zany atao santatra zany santatra mahazo ny baolina aty amin'ny ilana kavanany ity verina ihany santatra manao ny baolina ao amin'ny Coco tsy mety efa ty ivelany no mandona baolina isantatra somary azo zany mikontesta kely ihany ny mpanazatra ny zareo RB mpanazatra ny Elzeko plus nefa efa ty ivelany santatra manoana izany baolina zany lasa miakatra moramora fanafihan'ny Fosa Junior Badio mamerina aty amin'ny Mario mitazona baolina eo verina amin'ny santatra mamerina aty amin'ny Coco arahany tina moramora eo verina aty amin'ny Mario any zany baolina zany Badio mitondra moramora amin'ny baolina io Badio zay kapiteny tsy teo tsy nahidaksa fa zay tsy salama raraka ny lazaina teo iny misy fanafiana ho andro zareo Elzeko nesta nefa tsy mety teo adainy mahazo an'izany baolina zany azo ny safidy any arahan'ny Badio sy Coco moramora dia azo Coco Badio mandefa langalanga ry aloha reny fa any ampelantanan'ny Bastia nalova moramora aloha mbola tsy raisiny baolina zany azo lazaina mandamo iny fa niraisiny baolina satria nanelingelina azy teo i Besina raiky amin'ny 20 minitra ny lalaovany sika zao mbola manana fotoana tsara aloha ny endry dalao amin'ny reto rotota ireto mpilalao efa zatrady reto hitantsika reto efa samy manana maha izy azy reto na ny Elzeko na ny Fosa Junior arak'izao hitantsika zao aloha ray ny ohatra mitarika ny Elzeko plus fanafiana totoafo be foana ihany koa naseho any teto ny Fosa Junior mino fa mbola mitady izy hoe aiza ny irika marina mihitsy zany Julie tena mitady irika mihitsy satria raha fahitantsika ny lalao zao dia ry zareo Fosa indray zao no manao fanafiana somary miaroaro ny tombonisa ray azo ny iny ny Elzeko plus ao mametaka amin'ny baolina amin'ny faritra ny 18 eo i Edy Bastia lasa nitaka ny Edy Bastia mihoatra ny centre lohany Blaise nefa tsy nety zany verina atao amin'ny Bonara mahazo baolina votsitra atao amin'ny Bonara aty amin'ny Coco ihany mitondra amin'ny baolina nefa nivoaka ao tosy ho an'ny Elzeko plus tiana no manao an'izany tosy zany asany tsy pitosiny tena lavitra dia lavitra omena arian'ny Nesta mamerina tsy mety ny baolina tosy mariana ihany koa fa ibela zay loha laharana zay tsy niala misy tao amin'ny Elzeko plus dia natao mpiandro toerana treto asa zay le hoe hevitry ny mpanazatra mafantatra hoe reto mety amiko aloha amin'ny ty lalao ty androany tosy ho andro zareo Fosa ao amin'ny Dino mamerina ry amin'ny Théodin ry somary sy ratsiratsy ihany mitody Dino zany mandefa Théodin mamerina atao amin'ny Dino makatao Mario miakatra moramora iny fanafihan'ny Fosa mandeha ao amin'ny santatra mamerina moramora aty amin'ny Donga mitady ary amin'ny ilany ery taka mafy ary amin'ny ilany ery mitady an'le Kadoda nefa tsy azo ny baolina nambony loatra ny tongoty le Kadoda teo anaty amin'ny Bila nahazo fahadisoana natsangany Danson assistant 2 tsy lavina mandaka zany baolina zany na itsila hoy ny pahalala azy lasa nitaka ny tsila tady an'ny Nesta alohan'ny Nesta makao amin'ny Bonara nisy fahadisoana natao amin'ny Bonara satria i Théodin mitsambikina nefa izy mandona ny Théodin avy aty ambany diso izy taka ny Théodin ao amin'le Kadoda
le kadoda mandefa lavitra be mitady ny Jean-Yves Ary nefa tsy nety na avoaka ny tsila ho tosy mora fotsiny zany boly zany tosy ho andro zareo Fosa Junior Boeny tsipitosy izy atsipiny le kadoda lasa nitosy le kadoda efa ela efa tany amin'ny tana formation tany efa tany fianaratso tany le kadoda iny olona fa tsy maninona kory zany atao amin'ny tsilavina izy safidy diso ny tolotra nataony safidy Mario aty amin'ny ilana kavanana aty mandefa aloha ao mitady ambesina nefa lohany Johnny zany eny Jean-Yves indray azony Jean-Yves baolina jijijo zay mamay ambesina dis Blaise mamoaka an'izany baolina zany mamay safidy nefa tsy nety ny tolotra tosy ho an'ny Fosa ny poule de zas tamin'ny herintaona aloha dia anisan'ny tafiakatra tao anatin'izay ihany koa ny LGK plus ny Fosa Junior fa zany hoe ny Knaps nahazo an'ny Champions League tamin'ny herintaona ary ny faharoa kosa ny teo amin'ny filaharan'ny LGK andry zareo Fosa Junior kosa ny tao amin'ny Telma Coupe zany hoe rehefa miresaka Telma Coupe zany tsika dia éliminatoire direct fa ny aller à retour kosa izy neto misy fisehony zavatra Julie nanatena ibesina fa azo mifadisona dia nianjera izy dia niraisy mibaolina nefa nitsofony tsara ary mihina fa io ary azo karatra mavy izy satria tsy anazy akory le fadisona nefa dia niraisy ny baolina na azo karatra mavy faharoa zany ibesina ho andry zareo Fosa Junior teo amin'ny minitra fa 5 faharoa zany lasa ny fanafian'zareo ely koa nefa tsy nety zany en position de hors-jeu besina satria lasa aloha loatra mihitsiny miakatra moramora eo io Edi Bastia andaka izany nalainy kokoa baolina satria mahay ambondrona amin'ny fitenenana dia alefany tsy nety nefa izany baolina zany fa i Johnny indray nandaka satria lavitra loatra ty tsy mety amin'ny piantritsatokazo no mandaka izany lasa nidaka ny Johnny izay azo lazaina misy bandy ihany eo amin'ny fiainy eo mety misy tsy dia salama tsara angambany eo tsisy nandray izany baolina zany fa dia lasa mivoaka ho tosy fotsiny ho andry zareo Fosa Junior Johnny moa zany ao anatin'ny ekipa nationale izy ity ary tena anisan'ny manamaizy azy koa raha resy vao mitenenao hoe Johnny very ny LGK raha tsisy azy tena marina ary ny zavatra mety fahagagana ihany koa ngamba dia tsy zavatra raha ity i Johnny dia anisan'ny milalao rugby ao amin'ny SCMino ao amin'ny premier division amin'ny rugby ao lasa amin'ny fanafian'ny Fosa nefa tsy nety zany azony Blaise mamemoramora ato amin'ny tina mamerina ao Blaise ihany ampovoan'ny kianjao maveriny ato amin'ny tina ihany mamety revitra aty ny mpanazatra miakara ao amin'ny Nesta alohan'ny Nesta nefa mamerina ato amin'ny Amoros tsy mety Mario mandefa moramora ato amin'ny santatra miakatra moramora aty aloha aty disy tolotra disona ato amin'ny santatra mbola tsy mifandray ny tadodonkanga ato eo amin'ny santatra sy Coco satria araka ny lazaiko teo dia i Coco dia avy taty amin'ny Fosa Analamanga taty no nalefa nakany Aboeny ihany mbola misy tsy mifakahazo kely ny tolotra tsy pitosiny tina eo amin'ny Nesta moramora tsy nety nefa zany amin'ny Coco mamay andonga nisy fadisona ho an'ny tsara nisy fadisona ho an'ny Fosa maro zay fadisona ho an'ny Fosa zay raha mbola tsy nisy aloha tao amin'ny LGK isantatra tao amin'ny 4 minitra ny lalaovana dia efa nanana karatra mavo tao ihany koa ibesina tao amin'ny izay 20 izay azo indray karatra mavo fatelo ho an'ny zareo tsy nahazo i Coco no andaka ity coup franc ty lasa andaka Coco ary nefa mora dia mora mihitsy ny angalany Edi Bastia izany baolina tsy mafy Edi Bastia dia azo lazaina fa sambany ray zao fomba ho tompotoerana amin'ity fiandrasana tsatokazo ny LGK plus ty fa mety misy favoazana angamba ao amin'ny ando zay tena tompotoerana manafika moramora miakatra moramora ny Fosa Junior ao ambadio mamerina kely eo amin'ny santatra zay lasa ry amin'ny ilana kavery indray mamea ny Jean-Yves mamerina ao amin'ny santatra mandefa ry amin'ilay kadoda ry amin'ny ilany ary araha mibila moramora eo
tsara ihany zany lasa mivoaka tosy ho an'ny LGK Plus misitony le kadoda fa navela ampitsara lay tosy no natao zany. Tsipitosiny Tsila asany tsipitosiny Tsila lohany bila nefa tsy mety zany verina Blaise ao bila mandefa mafy ety mitady amin'ny nesta nefa tsy mety zany langa be fotsiny ihany Deodin vodilarany fosa mame any Badio rakapy mame any Jean-Yves mamerina leka amin'ny lekadoda tsy nety nitotry lekadoda verina rarany bila eo verina ty amin'ny Deodin ty amin'ny Dino larana faharoa tonga ihany Dino miakatra moramora eo makabahana ato izy manefa amin'ny donga mamerina ao amin'ny Dino mandeha ty amin'ny faharoa ambin'ny folo Mario fosa daholo zany milalao baolina ato zany Mario mameo any santatra miverina ty amin'ny Dino mandamina fosa nisy tolotra diso nefa tafaverina ao amin'ny Dino ihany Dino mameo any donga mameo any santatra diso ny geste technique natao santatra mameo any Blaise amin'ny LGK ndray zao mameo any Tina mameo any Amorosy eo ampovoan'ny kianjo mihitsy amboribory centre eo tsy nety nitolotra Amorosy mivoaka ho tosy ho andro zareo fosa junior 30 minitra nilalaovantsika alony hatreto mbola tsy mahita hirika foana aloha fosa junior anasahalany ty ray nohatra manoloana ny LGK Plus ny Analamanga ity eo anko efa mandeha anko fanetanana ho an'ny Ronaldo ato ambany ato fa faly be izy fa natafiditra ray ny LGK eto manome misarotra ny LGK Plus ihany koa ny akanjo anaovany amin'ny volomboasary afantarany be sy maro azy eto araka nefa natsidika ihany teny am-piandohana nisy aloha ato aloha fianjerana ny mpilalao-ny Ibonara izao ninjera izao aloha napiditra mpitsabo ny mpitsara somary mafimafy mandeha ny fanetanana ato zay ataon'ny mpijery mafanafana ny lalao toy izany koa ny ety amin'ny mpijery tsabonao Ibonara iny fa tavatsangana izy manararoatra ihany koa misotro rano sy mandray ny toromarky ny mpanazatra ny mpilalao amin'ny andaniny sy ny akilany navoaka hotsabona ery amin'ny sisiny ery aloha Ibonara miaraka amin'ny mpitsabo andakaka ny coufran hoandro zareo fosa junior ato i Théodin larana fa 10 lasa nidaka ny Théodin na lefa moramora ataon'ny kapiteny Badio atony izy Badio mandefa aty amin'ny Coco mamitaka moramora ihany nefa ny LGK anankiroa daka be anirakapitsony fahoany zay lefa foany miala loza fotsiny izy anapelatanany gaba mamay any Dino manefa ao amin'ny mariana mifanafiandry zareo nirinan-dramo maretraretra ho andry zareo fosa dia tsy maintsy mandala ato amin'ny kapiteny Badio avokoa izy zany no misolo an'ny Dax am'izao indray Badio ra mamay besina mamay Coco mamerina ary amin'ny Jean-Yves ato amin'ny donga mandefa ary amin'ny lekadoda ary amin'ny le anakaviany ary Jean-Yves mitondra amin'ny baolina ihany ao anaty surface de réparation any Jean-Yves ary mandaka diso ny tolotra tsisy tato ato amin'ny santatra tena lasa ambony loatra sipitosiny santatra mame ary amin'ny Badio verina ato amin'ny Mario any mahazo baolina santatra daka ny santatra nefa tsy mety zany miverina ary amin'ny lekadoda mandefa ao amin'ny Jean-Yves ambonimbony any zany tongotry Tsila zany daka ary amin'ny Tsila mitady amin'ny nesta nefa tsy mety zany baolina zany Théodin zay mpiandro vodilara anatokizana avany zareo fosa mamitaka moramora Théodin mihoatra ny tsipiky ny centre eo mamerina aty amin'ny donga rery sarge ny Blaise izy nefa tsy nety zany sarge zany aty amin'ny Mario Dino Mario ihany mamitaka moramora ny safidy eo verina ato amin'ny Badio somary tezitra ihany Mario tsisy manao apelina mihitsy ny namany amin'ny Jean-Yves arery tsy nety ao amin'ny bila mamea ny nesta mandefa ary amin'ny Amorosy ary amin'ny ilany ery larana fa 10 Amorosy rery tsisy asolo lasa ihany Amorosy miditra amin'ny surface de réparation voaka
au goal. Mariana Julie fa ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra andeha matoa andeha miasa sododa dia manatrika ity lalao ity eto amin'ny Kianjabe amin'ny Mahamasina eto. Zany no milaza fa tsy ambanin-javatra ity lalao ity, tsy ambanin-javatra. Lasa ny fanafihan'ny fosa santatra eo ampovoan'ny kianja mamerina ty amin'ny lekadoda mandefa ty amin'ny Dino miakatra moramora ihany Dino atao amin'ny Coco mandefa ty amin'ny Mario mandefa ao amin'ny Badio. Tsy dia tena mandroso ny fanafiana ho an'ny fosa, eny fa miemitra indray ary amin'ny Dino mamerina ary amin'ny Théodin mandefa ary amin'ny lekadoda. Le fitazomana baolina zany tokony amboarina kely ho an'zareo fosa junior reto. Marina mihitsy zany ziny omsa 10 mitolitra mivoaka mihitsy edy mandefa zany baolina zany ho toso satria mainy endombanjo toso ho andro zareo fosa larany 420 lekadoda mamerina ao amin'ny Jean-Yves mamerina ao amin'ny Doda ihany Doda mitondra ny baolina Doda nisy fahadisoana natao amin'ny Bila eo amin'ny 220 metatra eo miala ny tsatokazo izay ambenany Edy Bastia. Tsara toerana izao coup-franc zao ary eo Badio eo santatra samy mahay mandaka an'izao daka zao tsarotsika angamba tamin'ny cause face fosa tamin'ny finale ny kopy ohatran'izao nahasala ny santatra ny baolina. Toerana aloha coup franc fa asa anahoana aloha zay ao anatin'izay 5 minitra lasa izay mbola manana 10 minitra ilalaovantsika fahadisoana efatra ho an'ny fosa junior ary 3 kosa ho an'ny LGK plus. Ia no mansantatra andaka zany baolina zany tsindaka any fa natao moramora atao tanany Edy Bastia navoakany Otosi. Hitany tsara hitan'ny mpiandry tsatokazo tsara iny efa mailo ihany koa zareo mifanidina trano tena marina mihitsy zany tsy pitosiny Coco lohany Tina verina ataon'ny Coco ihany lasa mandatsaka renefa tsy nety zany fa mivoaka au goal. Eo amin'ny minitra fahenina amin'ny 30 tsika zao azo lazaina hoe miadiady ihany ny lalao fanesesy eto ny fanafiana ho an'ny andanitsy ny ankilany ny mpitsara fahevaritsika ihany koa André Matosanta dia tsy mipetraka mihitsy fa dia mandamy manilany silany ato anisan'ny fandaminana tsara zay ataon'ny mpitsara manko io ao amin'ny surface technique ny ekipa andanitsy ny ankilany io rehefa voafianao eo dia milamina ihany koa ny mpitsara etsy ampovoany etsy dakaka be any Edy Bastia aty aloha aty mitady lombonara tsy nety nisy fahadisoana nataony Nesta aty amin'ny faritry ny zareo fosa junior aty Théodin no maraka an'izany alefa moramora miakatra moramora ao amin'ny lekadoda ao Doda mandefa ao amin'ny santatra zay aviavanana mihitsy hatreto mandefa ary amin'ny Jean-Yves mamerina aty amin'ny lekadoda mamerina ato amin'ny Donga mamerina lavitra be ary amin'ny Théodin miakatra moramora mameny Dino miakatra mitondra ny baolina Dino mandeha moramora ihany izy mitondra zany baolina zany araha ambonara eo diso ny tolotra saika amin'ny Coco nefa asa itina mazo ny baolina Nesta madisy ihany koa ny tolotry Amoros Nesta. Badio mandefa any amin'ny Jean-Yves mitondra baolina tsy namelany tsila izany raha tsy navoaka ny Otosy hita hoe somary raha solova ohatra misy favoazana angamba ato amin'ny Edy Bastia fa mangataka fampijanonana lalao ato amin'ny mpitsara izy misy vo zany ao aminy ao karazana hoe fampangatsiatsiahana ny lalao ihany koa zany satria ohatra nefa nanafika natetitetika ny fosa junior teto misy zavatra tsy mety eo amin'ny ranjony eo 10 minitra teo zay totoa foana fanafahana atao amin'ny fosa junior zany hoe araka ny lazainao teny aloha hoe fandanja ny lalao andro tonta eto na ny LGK na ny fosa fanafiana nanombo 10 minitra teo eo tsy akiato ho andro zareo LGK zao kosa dia ny fosa junior mitady isa nasahalany ty mialohan'ny ataperan'ny fizara-potoana voalohany satria valo amin'ny 30 minitra aloha zao ray ny LGK mitarika 0 kosa ho an'ny fosa eto zany nitanjona hoe ho sahala izy ty raha fahitako ny lalao andro tonta eny ambony kianja eny fandaniam-potoana ihany aloha no hoan'ny zay koa fahitako azy tena fandaniam-potoana satria mafimafy le ataka dia mampangatsikitsiky an'izay aloha ato koa ny torohevitra ho an'ny mpanazatra zareo fosa mitsangana eo mihitsy ilay vazaha be ty Boby
Menahely Frank Rajaonary Samba tena samy manome torevitra ho an'ny mpilalao ihany. I maître Herbe koa ato manome fanazavana enjana dia enjana mihitsy ho an'ny Nesta rery mihitsy ny atsony maketo aminy eto iny fanatonan'ny mpitsara-panampy izy hoe misy faritra tokony hijoronao ao anatin'ny faritra ihany ianao ngam-panazatra ny tokony amime torevitra ho an'ny mpilalaonao. Mbola sy tafatsangana teto Edy Bastia zay mandamy fotoana. Raha misy tena hoe mpanazatra tena anisan'ny masika ny ao amin'ny Fosa Junior i Bob tena malaza masika mihitsy ny Patrick raha amin'ny resaka fitantanana club. Tena marina zany, tena entitra mihitsy izy amin'ireo mpilalao an'ireo, tena entitra ary ny mpilalao koa dia tena manaja azy tanteraka ihany koa. Verina ny lalao tsipitosy ho andry zareo Fosa Junior le kadoda manao zany ary mety anao an'le hoe fair play ngamba ny ry zareo reto. Mbola tsy vonona i Edy Bastia, mbola mampiditra ny arotanana na ny gant. Mbola miandry ny kirorika ampitsara vao mandeha ny lalao. Alefa omby tsara tosa tsipiny le kadoda ao besina mamitaka moramora eo. Manao central nefa tsy mety. Tsila mahazo amin'ny baolina mamea Nesta, misy fanohanana mafimafy aty zao ao amin'ny lohan'ny Théodin mamea amin'ny Badio miakatra moramora eo ampovoan'ny kianjao mandefa ny santatra somary mafimafy any le tolotra. Edy Johnny B namoaka tosy tsipitosy ny santatra ho an'ny Fosa Junior. Alefany amin'ny Coco mitazana baolina mamerina aty amin'ny santatra mamea Mario ohatra mitady anao centrazana nefa tsy mety. Mamerina aty amin'ny kapiteny Badio mandefa ary amin'ny ilany ankavia ary amin'ny le kadoda raha ny diso ny tolotra. Lasa indray ny fanafiandry zareo Elzico Plus Amoros tsy lavina mamea ny bila mamitaka moramora tsy nety any amin'ny le kadoda mamea tsara zany raha azo le kadoda zany ary atire tsara be tsy adis le kadoda mbola namitaka izy fa tsy tonga dia nataony aretire efa nivoaka ny baolina. Voaka eo amin'ny 10 metatra sy 50 eo amin'ny trafaraiky amby 70 tsika somary maromaro ihany raha fahitako azy zili ny fandanimpotoana ny set eo mety torak' izay koa zany ny temps additionnel na ny fimpitoana fanampiny izy omen'ny mpitsara amin'ity lalao ty. Miomana andaka zany baolina zany Edy Bastia, lasa andaka be ny Edy Bastia mihoatra ny tsipiky ny centre lohan'ny Mario nefa ny mitehana ao amin'ny lamosiny safidy. Patrick tsy tafiditra mihitsy Mario nandritra an'izay raiky amin'ny 70 minitra ny lalaovana zay tsy naseho mihitsy Mario azy Badio Mario anisan'ny ao anatin'ny bare ihany koa nefa ity Mario ty vody laharana tsara mihitsy. Eny mety mitaha koa ny arerana ao anatin'ny hoe mipolo mandeha ny THB Ligue des Champions mandeha ihany koa ny Telma Coupe de Madagascar herinandro nelanelana ao amin'ny bila mamerina ty amin'ny tsila mandaka mafy ary aloha ry tongotry Théodin mahazo an'izany ao amin'ny centre mandefa ny amin'ny Jean-Yves mandeha ary raha tsila moramora Jean-Yves ary mito anaty surface de réparation mandefa ty amin'ny besina tena diso miakatra ambony be voadorona ny ray atony tongotry Edy Bastia raha avany voadorona ny ray atony tongotry Edy Bastia eo any koa besina efa nitsangany besina fa izy besiny ia tena ibesiny iny nisy fatsona tena baolina tokony atosika fotsiny besina tena tsara mihitsy le nataony Jean-Yves tary io tena atao ihany koa sakay Jonina midona an'le baolina niakatry Edy Bastia niakatra izy dia zay nahatonga azy hoe lasa ambony. Tena marina asa ty fahavoazana mahazo ny Edy Bastia ty fa mafimafy miezaka mitsabo ato iry dokotera Pierre sy ny namany. Efa maro koa zay baolina efa nitohanana zay maro ny baolina nitohanana. Ny mpanohana ny andaniny sy ny ankilany ato dia tena miasa mafy tokoa toy izany Ronaldo zay nilazaina tao zili izy io tena manao ny rehetrarehetra mihitsy milaza izy ato fa eo voadona hono efa tafatsangany Edy Bastia ka efa tafatsangany Edy Bastia nety ny fitsaboana nataon'ny mpitsabo minitra fahatelo amby 70 tsika zao apetraka Edy Bastia ao amin'ny 10 metatra 50 ny baolina
anisan'ny fanafiana tsara mihitsy aloha iny a telo amin'ny 7 minitra ny lalaovana izay a 2 minitra eo miaraka amin'ny temps additionnel moa zany mbola mety manana 4 minitra eo tsika marina zany ary dia tena tokony nahasalany zareo fosan'ny baolina mihitsy izy iny Julia metaka indray zao ry zareo elzeko billa mandefa ty amin'ny eo amin'ny safidy nefa voadonany tanany safidy le baolina ratsiratsy zany ho an'ny fosa tsy takatry mareo tamin'ny lohany le baolina lasa nidaka ny gapa mihoatra ny tsipiky ny centre lohan'ny Blaise mandeha atao amin'ny safidy mamerina morany nefa tsy mety nivoaka tosy ho an'ry zareo fosa junior tsipitosy ho ataony Mario mandefa amin'ny centre mamerina ao Mario ihany Mario mamerina lavitra ty amin'ny Dino aty Dino mitondra moramora ihany mitaka moramora eo tsy hita mihitsy andefasany an'le baolina veriny eo amin'ny namany teo dia kaikaiky eo ary amin'ny Lekadoda mitondra baolina miakatra ihany mandefa ary amin'ny Jean-Yves mitondra moramora amin'ny baolina Jean-Yves ihany mandefa atao amin'ny santatra mandefa ao amin'ny Jean-Yves tsara zany baolina di tsy isy zavatra vita mihitsy atao loatra rehefa milohan'ny Irjone sy José ato fia verina tena maniditra tokoa maniditra zareo Zeko Plus Dino mandefa aty amin'ny Coco miverina atao amin'ny Mario mandefa atao amin'ny hitakeo 10 minitra be izao ny fepotona fanampiny omen'ny mpitsara ny apela tanany Dibastien Dibastien manatotona moramora amin'ny baolina misy zavatra maromaro eto iseo anatin'izany 10 minitra zany lasa nidakany Dibastien nesy tareriny eto aloha aty dia miadana mihitsy ry teo aday mandona amin'ny baolina amin'ny lohany aty amin'ny Amorosy mameo atao amin'ny Tina mameo amin'ny Blaise mamerina ao amin'ny Tina ihany miakatra moramora ny Elzeko Tina mandefa atao amin'ny Bonara tsy en position de jeu Bonara ihany manaraka azy eo teo aday Bonara ihany mitondra baolina moramora eo safidy efa atao akakiny atokoa Bonara mitondra tsara fa tsy nety zany talon zany le famerena baolina fa zany hoe taraiky ny fandraisana ho an'ny zareo Elzeko aloha tosy zany nanipy an'izay 12 Mario mandefa atao amin'ny santatra verina nefa diso ny tolo santatra tsy nety mivoaka ho tosy indray ho andry zareo Elzeko Plus ray minitra ny lasa zay fepotona mpanampiny mbola manana 4 minitra be zao ny andanitsy ny kilany Tina manipy an'izany tosy zany mandefa ao Bonara efa karazany mandany tamin'ny fotoana ihany diso ny tolotra ao amin'ny santatra mandeha ato i Blaise miverina atao amin'ny Amorosy mamerina be aty amin'ny Rakapy aty amin'ny Johnny mamerina atao amin'ny José diso ny tolotry José azon'ny Lekadoda mandefa ary amin'ny Jean-Yves rany tsy lavina moramora eo Jean-Yves ihany mitondra bola ao ampovoan'ny centre ao mihitsy nisy faditsona verina ary amin'le faditsona talotary ny mpitsara Abdoul Kanoso ao amin'ny Badio mandefa ny Jean-Yves nefa tsy nety tsara le charge ataony Blaise tosy ao amin'ny Lekadoda manatao amin'ny Badio verina amin'ny Lekadoda ihany tsara ary amin'ny ilana ankavia ary nety mihitsy zany zavatra ataony Lekadoda zany fa namany tsy tonga ao amin'le toerana tokony isy anazy lohan'ny Badio mandefa ao amin'ny Jean-Yves mamerina atao amin'ny Lekadoda mamitaka moramora ao amin'ny Jean-Yves ihany mitondra Jean-Yves ariary ary amin'ny ilana ankavia ary centrasy nefa voadonina ny Amorosy Zili ohatra ny tsikaritra ihany koa fa bangano daksa atao amin'reto fosa junior reto tena tsikaritra mihitsy zavatra zay tsipitosy ao amin'ny Dodo le milalao ao anatin'ny ohatrany hoe Cristiano Ronaldo ihany zany hoe tsy tao Cristiano Ronaldo dia tsy ao daksa zany koa zany ao anatiny Messi tsy ao Barça ohatran'izay le izy ho an'ny vehivavy aloha zay dia ohatray mihitsy izy rehefa mijery baolina ny olona ray ihany nijery eny eo tsy ao zao daksa aloha zany aminahy zany mijery eto tsy ao daksa le tsara tarehany le tsara tarehany jerenay tsy mametsiny anareo eny tosy atsipony Lekadoda mamea Jean-Yves nefa nisy fandomana nataony tena voaka ny tsila ho tosy karazany efa mety saraka amin'ity raha iny ohatra tinga amin'ny fizara-potoana voalohany nefa hatreto aloha manendry ny fosa tsipitosy ny Lekadoda eo Coco eo Jean-Yves nalefany eo amin'ny Jean-Yves naveriny Jean-Yves any amin'ny Doda mandefa aty amin'ny Théodain mandratsaka moramora savon-danitra atao loha ato nisy position d'orge ho ny mpitsara danson mpitsara resa-pirenena
ary ny fiverenan'ny loalaran'ny fosa no nahatonga zay no nahatonga an'ilay hors-jeu teo. Edy Bastia mandefa izany eo amin'ny ray minitra sasany sisa dia ho tapitra ny lalao. Ray minitra sasany ao anatin'ny 10 minitra fanalavam-potoana izany lasa nidakany Edy Bastia. Nefa resaka iantsika momba ny hoe baolina teo a, hoe mpakafy ny fijeren'ny vehivavy baolina tsy hoe zay za zany ao anatiny satria za vehivavy eto Patrick efa mandeha koa ny Kosafa ny vehivavy zay atao any Afrika Atsimo efa manomboka andreo groupement amin'ny nanomboka tamin'ny latsinainy teo. Ya eny Carillon eny no ataony manomboka faina amby roapolo hatramin'ny fafitony volana septembre moa zany nina nde groupement ray minitra sisany dia ho farany ty lalao ty rainy ohatra aloha ny eto ry Patrick. Ia nisy fahatsoana indray nataony Tina tamin'ny Coco ary eo amin'ny 7-30 metatra eo santatra no andaka izany baolina izany miandrika irurika omby tsara mametraka ny rindrina izy mametraka amin'ny mur na ny distance réglementaire 9m15 andaka izany isantatra makabana ohatran'ireny Cristiano Ronaldo mihitsy larany koa dia larana fahafito lasa nidaka ny santatra voadona ny lohan'ny iry Nesta taty zay mpiananao mura tsy netiny Takatsibanky Nesta fa lasa voaka autostipitotsy ny santatra mahaingakaingana mihitsy verina atao ny santatra ihany. Safidy tsara zany vitaka safita zany ao amin'ny Nesta mitondra ny baolina tsy netiny ny baolina azony ratsy zany tolotry safidy zany ao amin'ny Badio kapiteny nondry izy aty ny lalany efa tsy mety nisy fahatsoana ihany io ndray fa mbola fahatsoana ao amin'ny segondra vitsivitsy tsy faranana mino afa voadaky ty baolina ty dia ho tapitra ny fizaram-potoana voalohany mbola isantatra ihany no mandaka izany nandrosindroso kely no teo eo amin'ny 2-30 metatra eo aona fahitanao an'izao Zili io aloha tsara io fa asa nahoana aloha io ny sarana ao anatin'ity fizaram-potoana voalohany ty aloha ry Patrick tarika ny iray ny Elzeko daka ho an'ny santatra tsara fahita ny edy le izy tady mora ihany koa mora le corner ho andro zareo corner agnankangana mbola sy tapitra hoy mpitsara ny fanalavam-potoana santatra mandefa zany baolina zany tapitra ny lalao amin'ny lalao ohatra tomo raha ohatra hoe efa tapitra amin'ny fotoana na corner zany azo anajanonana lalao fa ny penalty na ny CPR ihany tsy maintsy dakana aloha zay vao tapitra ny lalao ray no tsy misy mitarika ny Elzeko plus zay baolina tafiditry bonara zay no nitaritany Elzeko an'ny ray no ohatra manoloana ny zareo Fosa Junior reto atao anatin'ny fizaram-potoana voalohany iny ny aona ny Fosa Junior sy ny Elzeko toy izao ny statistika atao anatin'izay fizaram-potoana voalohany zay ny tir cadré rairay ho an'ny rotota nanatombo kosa ny faute tao anatin'ny zareo Elzeko au jeu 3 ho an'ny Fosa Junior ny corner kosa 2 ho an'ny Elzeko ny carton jaune karatra mavo 2 ho an'ny Fosa Junior izay ary aloha ny entintsika amin'ny tinana n'iny fizaram-potoana voalohany iny ma source de vie. 6T ilay mitady soavaly enina tonga voalohany ny tombony 1440 monja ampandray anjara 50 millions FM zay totona farafahakely 6T ny popa be
Gillette Bleu 2 avec sapon hydroactif Lubrastream vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Fotoana iray manahirany-sainantsika vehivavy ny vadim-bolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aoka izany ny serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosiano akory ny fisiny noho izy manify nefa nivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka-halalana sy tsy misy ahiaha. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araky ny fafantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Gillette Mac 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mac 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec zéro rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculin. Dia tavaverina eto amin'ny Kanjabeny Mahamasina indray tsika ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa ao anatin'ny poule 2A izay eo amin'ny LGK Plus ny Analamanga sy ny Bohenia Fossa Junior Patrick. Ia, verina eto amin'ny Kanjabeny Mahamasina indray tsika ny LGK Plus indray nanao izany ao amin'ny Bonara Mamerina any amin'ny Tina mandefa any amin'ny Safidy Mariana aloha fa tsy nisy ny fanovana mpilalao hatreto na ny andaniny na ny ankilany fa dia niatrika ny fizaram-potoana voalohany ihany mbola miatrika ity faharoa ty hatreto aty amin'ny Tsilavina iny izy li teny ianao raha mitina kely tao anatin'izay fionana kely androtota izay tsika mifandanja tsara ny lalao 20 minitra voalohany nanjakany zareo LGK 20 minitra faharoa ihany koa 20 minitra faharoa dia nanjakany Fossa Junior nitady an'izay anasahalany ray ho ray ho an'ny Fossa sy ny LGK moa zany fa dia mitoy ny lalao hoe ray LGK 0 ho an'ny Fossa ohatra. Ia any amin'ny Coco mandefa aty amin'ny Besina aty aloha aty aranjony moramora Besina ihany Besina ihany tsy hitan'izay ho pasina ato mamerina aty amin'ny Badio mandefa aty amin'ny Lekadoda raha ny bila moramora eo diso ny tolotry Lekadoda aty amin'ny bila mitondra ny baolina moramora miakatra aty aloha centre aty bila ihany diso azony Théodin nefa zany baolina zany Théodin namoaka tosy tsipy tosy izy eo atsipiny Tsila Mariana Zili fa tsara dia tsara ihany koa ny fikarakarany LGK Plus izay mandray ity lalao ty misy mifanamampisapeo misy ny ambulance hitantsika ery amin'ny sisiny ery misy ny brancard sy ny karazany tsara dia tsara tokony atao fitaratra ho an'izay mbola andray ny lalao eto amin'ity Kanjabe ity sy any amin'ny faritany rehetrarehetra any tsipy tosy ny Tsila nefa diso lohan'ny Fossa nandray zany Amorosy ao amin'ny Donga ao amin'ny santatra mamerina aty amin'ny Lekadoda mandefa mafiberiny fa José diso ny tolo ao amin'ny santatra mandefa ary amin'ny Coco daka ny Coco nefa ny voadonany Tina lasa ao amin'ny Safidy mamerina moramora amin'ny Tina daka ny Tina aty aloha aty mitady ny Nesta misy faditsona nataony Dino satria Nesta andeha azakazaka noho ny toanany zay le hoe raha navelany fotsiny nefa ny Nesta tsisy olana satria efa taty arina taty ry Théodin tokony haka izany baolina zany Blaise ny mandaka izany baolina eo amin'ny tsipiky ny centre mihitsy Blaise nefa navelany ho an'ny Johnny mandefa aty amin'ny bila tsy tonga amin'ny tonga lohan'ny Lekadoda nivoaka tosy ho an'ny LGK Plus minitra fa 7 tsika zao Tsila ny anipony tosy
Tsipitosiny Tsila any aloha mijery amin'ny Bonarany nefa lohan'le Kadoda zany dia navoaka ny Doda ho tosy Tsila ihany Tsila mandefa ao amin'ny Bila mandefa ao amin'ny Bonara rery mandeha Bila arahany Doda moramora eo tsy mety voaka ogol 10 metatra sy 20 apetraka gapa angana bola anenjika hoy gapa lasany dakany gapa aty aloha aty lohan'ny Tsila lohan'ny Badio verina moramora aty amin'ny Théodin mamerina amin'ny lohany ao amin'ny gapa anitana gapa alevany ary amin'ny Dino ny fosa mandeha mamerina atao amin'ny Badio mamerina ao amin'ny Dino ihany Dino mandefa aty amin'ny Théodin miakatra moramora mandefa aty aloha be aty nefa lohan'ny José tsy azon'ny José aty amin'ny le Kadoda verina ao Blaise mamerina ao amin'ny Amorosy taka be amin'ny Blaise tsisy olona any amin'ny gapa raisiny gapa moramora alefany atsipo moramora amin'ny Théodin zay arak'izao fahitako any lalao zao aloha ao anatin'izay minitra vitsivitsy ny idiran'izay mezaka mandamany lalao hatrany aloha Fosa Junior ary mbola maniditra trano ihany koa ny Elzoko Plus efa mandeha miaraka mandeha amin'ny reto lalao reto ihany koa ny Fiona ao anatin'ny poule des As ao anatin'ny vondrona be izay eo anany Knaps Sport CFC Vakina Karatra any Votovorona amin'izao ila fotoana itenenana izao asa efa manahoana aloha zany vokatra ho lazaina aminao ihany izy ia miandry mivokatra antsika mbola tsy fantatra teto fa eto mamasina aloha Bonara mitondra bola arahany Badio moramora azon'ny Badio bola menan'ny Théodin mandefa aty amin'ny Jean Yves Elzeko anankiroa no misary zanazy eo verina aty amin'ny Théodin aty amin'ny Donga rery eo ampovoan'ny centre mandefa eto moramora alevany aty amin'ny le Kadoda larany roapolony fosa mamehany Jean Yves vao vita kasoma tsara da centrazany Jean Yves nefany lohany José ary Blaise mamoaka izany bola zany ho tosy ho andry zareo Fosa Junior le Kadoda manipony tosy tsipitosy moramora ny le Kadoda eo alevany any amin'ny Donga rahany Amorosy Tsila eo verina aty amin'ny Théodin mamerina aty le Kadoda centre stara de tsara ary lohany centre tsy mety aty amin'ny verina ary amin'ny Coco ndray mamitaka moramora ny tiny eo tsara avy eo anaty surface de réparation tsia any pelantanany Edy Bastia mbola tsy mivoaka omby tsara njorony Rambelson lay Basile any tanany Edy Bastia tototo moramora lasa daka be any Edy Bastia mihoatra ty amin'ny hiditra surface de réparation ty mitsy nitady nesta nefany any pelantanany Gapa mandefa ny numéro capitaine ao Badio mameny Donga mameny santatra nisy fanoanana tsy nety nataony Amorosy Bonara fa tsy Amorosy eo amin'ny Badio amin'ny fisasan-kianjo eo mameny Dino mamerina ty amin'ny Théodin mandeha katra moramora eo mandefa ty amin'ny Jean Yves rery nefa azony Amorosy mameny Blaise mamea ty amin'ny Tsila ihany mitarika ny lalao Tsila ihany misy any zambe tsara mitsy ataony Tsila nefa Théodin no manoana azy eo mombaka izany bola zany ho tosy efa samy ny mpiandry toerany ery zareo Elzeko dia efa manafana tena tsy tapaka mitsy ato amin'ny ilan'ny avaratrato tsipitosiny Tsila mameny Nesta ihany aty amin'ny Amorosy aretirany Amorosy tsy azony safidy tamin'ny lohany Mario mamehany Coco mamehany santatra nefa lohany Blaise mahazo zany Amorosy mamehany amin'ny safidy mamerina moramora amin'ny lohany aty lohany Bonara tsy tonga any amin'ny safidy tsony zany bola zany daka Mario iny Coco any amin'ny sisiny akavanany iny tsy nety Johnny mameh moramora ny Tina mamehany Blaise disy nitody Blaise azony Donga ao amin'ny fosa mamehany rakapy nefa dia vao tsemba Johnny zany bola zany Johnny rery tosy voadonany Mario bola dia mivoaka tosy ho andry zareo Elzeko Plus tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary Elzeko Plus tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kianjary tina no any pizany ary amin'ny ilana ankavanany kian
asan'ny tsipitosiny tiana mamea nesta mamerina moramora ao amin'ny tianao tiana mamea nesta voadona kely zaiva nefa lasary ambonara ry nefa Théodin nandona izany ary mivoaka ho corner ho an'ny Elgeco Plus eo amin'ny tafatelo amin'ny dimapolo ny fizaram-potoana faharoa tsika zao corner ho an'ny Elgeco Plus corner voalohany ho an'ny Elgeco Plus iza no andakan'izay aloha andakan'izay tiana lavana fahatelo tiana itina iya manembatsembana ny mpianatra atikazo ato fizaram-potoana corner voalohany anatin'ny fizaram-potoana faharoa ity Patrick ia lasa ny dakantina manangatanana kely zay zay tsara de tsara ao amin'ny Amoros nefa tsy nety azony Mario mandefa ny santatra tsara de tsara ihany koa ty fanafiana hoetiny zareo Fosa Junior ty 3 contre 3 lasa ry amin'ny ilany ry betsina nefa mafy loatra tsembatsembanany edy eo asa mifandeha bola nefa efa mivoaka omby tsara anjorony tsara le intervention nataony Edi Bastia teo tena tsara raha tsy nanao an'iny izy nanana fotoana mihitsy nandamany iny satria Jean-Yves koa efa tato amin'ny ilany ankavia tato eo itateniny baolina iny apetraky edy eo amin'ny faritry 10 metatra sy 10 atao amin'ny surface technique andry zareo Elgeco ato koa dia efa mifanantona i Robson Hubert na i Boby samy misy Boby moa zany mpanazatra ato Boby fanazatra faharoa ato amin'ny Elgeco Plus ary mpanazatra voalohany atsy amin'ny Fosa fanatona izy RB ato amin'ny mety isin'ny fanoloana mpilalao angambany etako mihitsy eto fa efa mahazo hery tanteraka ny Elgeco Plus alohany fa laona ihany koa izy vao tafiakatra tao anatina tao amin'ny Telmacoup natao amin'ny poule de as ty sahirany izy nisy fatso anatina tao amin'ny Théodin dakanesta ny virana kely raha nahazo ny cadre aloha dia tsisy niraisiny Gapa tena marina ny tenina atao izy io fa tena sarotra de sarotra ny akarany Elgeco Plus anao an'ity poule des as ty satria nitovy de nitovy ny isandry zareo sy ny AS Jetmadava ny tasy fa ny baolina tafiditra zany ny goal average no nahatafitany Elgeco Plus zay nisy skoro somary tataka ho ny fiten'ny tanora zay 1-2 no tsy misy niona ny Elgeco Plus tamin'ny zareo FCA avany aloatra mangoro dia zay no nazahoan'ny Elgeco an'izay goal average ambonimbony zay fa ny Jetmada efatra no ray fotsiny na RSN zareo ny FCA avany aloatra mangoro ozy izy RP zay koatra mpanazatra nyreto Elgeco Plus reto voniny zay ozy izy ary vonina hatramin'ny farany tsy ho avelanay maimaimpona vita maimaimpona iny faharoa tamin'ny herintaona tao anatin'ny poule des as iny fa ho alainay voalohany asa aloha zay raha nahoana 10 minitra ny lalaovana aloha tsika zao manatombo hatreto ihany aloha ny Elgeco fanafiana tsara ravany zareo Fosa Junior aloha zay somary mikorotandrotana zany ny vodilaharany zareo Fosa tozily asa nahoana fa ohatrany sahirakirana foana rehefa tonga amin'ny surface de réparation zareo amin'ny baolina any amin'ny santratra atakiny zareo Fosa ary amin'ny ilany ary mameany Coco ohatra nefa nivoaka ihany baolina efa nivoaka ny baolina hoy ny mpitsaranjorona ary corner ho an'ny Fosa Junior corner voalohany ao ankoa tia ho an'ny zareo Fosa Junior atao amin'ny fizaram-potoana faharoa mety fahatelo angamba amin'ny fitambaran'ny corner ny zareo Fosa zay santatra no andaka izany corner izany roa an'ny Fosa telo an'ny Elgeco amin'ny corner santatra nandaka izany corner izany lasa andaka ny santatra tsara de tsara any apelata tsara ihany koa zany famoahany José amin'ny ciseau nadaka tsy lasy nesta mitady mibila ty amilany ty mandefa ny safidy nefa le kadoda ny tonga aloha amin'ny baolina le kadoda nisy io fa mbola azo ny safidy any aty amin'ny ilany tsia napetrany eo amin'ny Blaise mandefa ty amin'ny Bonara raha mandefa moramora ty amin'ny Tsila mameny bila mitondra moramora mandefa ny Tsila nefa diso ny tolotra any ny apelatanany Gapa mitady namany eo alefa moramora eo amin'ny Théodin mandefa ao amin'ny Badio miakatra moramora mamerina ty amin'ny le kadoda mamerina mandefa ry amin'ny Dino aofa angiarano Aldo atony saina nisy ny marika famantarana ny Elgeco Plus ato ambany ato mandeha any ny atakiny zareo Elgeco Plus any amin'ny bila mitondra ny baolina ihany
bila mamerina moramora atao amin'ny amorosy tsy netiny tolotry tsy maintsy mamerina aloha izy eto satria efa rindrina efa maro loatra anazy tena marina zany aleo somora gapa moramora ato lasa nidaka ny gapa efa misy miomana ihany koa atony mpisoloterana ho andry zareo elze koa ohatra ny Flavio Dino Flavio ty miomanomana ty asa zay hosolony eo ao Badio entoko ia manerina ty amin'ny lekadoda ataky ny fosa mameany besina nefa tsy nety eny alona pilalao zany alony ho an'ny LGK plus voalohany larana fa 5 no miala Amoros zany Amoros misy pilalao maratra ihany koa atao amin'ny LGK plus ery Patrick asa larana fa firy aloha io ohatran'le iala mihitsy angambany io voa io ohatran'le tena Amoros mihitsy voa io asana ivavantany iala de karazany fandanimpotoana kely any mba hitazomana le ray teo manararotra misotro rano sy mandray torohevitra avy amin'ny mpanazatra atony ny pilalaoan'ny zareo fosaboeny niditra mihitsy atony filanjany larana fa 20 Flavio tsy maintsy tafavoaka mihitsy Amoros vao miditra efa hosolona mihitsy eny niditra larana fa 20 Flavio anjareo fosa junior tonga ty ambony ty mihitsy nesta mandefa Flavio iny vao niditra iny mandefa ao Blaise milama moramora ndray fisasan-kianjo mihitsy Blaise mandefa ao Flavio ary Flavio mihitsy zany no tsisy tanana zany ozy mpitsara aty aminjareo fosa ndray zao teo aday mandefa ny santatra mamerina aty amin'ny lekadoda miakatra moramora mandefa ry alavitra ry mameany besina voka tosy ho andry zareo fosa besina zay loha lara nefa nomeny any doda zany lekadoda pilalao antana formation taloha lekadoda manipy anazy malefany ao amin'ny besina mamitaka moramora miverina amin'ny lekadoda centrazy nefa tongotry bonara no mandefa izany namoaka izany tosy mbola ho andry zareo fosa ihany mangataka baolina ny paka baolina to mbola varimbarina atao amin'ny lekadoda mamea besina mamerina atao amin'ny lekadoda mandefa ao corner nanao arety re besina nefa voatoany José zany dia nivoaka au corner santatra daholo atiny mpandaka ny ballon arety rehetrarehetra ho andry zareo fosa corner ny amin'ny ilany ankavia santatra ty amin'ny ilany ankavana ny santatra faute santatra ihany koa lasa nidaka corner ny santatra telotelo tsara de tsara loha Badio maty ny baolina Mario eo amin'ny faraiky ambempolo minitra faraiky ambempolo Mario zay nilazainao tao Zili fa ohatrany somary tsy tafiditra tafiditra tena natafiditra izy karazana ataka voalohany nataony iny nefa de iny tsara le coup de tête tsara samy tamin'ny loha daholo zany nafatesany nirototany ty baolina teo ty ray no ray Bonara natafiditra ny bola voalohany tao amin'ny 4 minitra nanolona ny zareo fosa junior eto zao anatin'ny raiky amin'ny 10 minitra nilalovantsika tafiditra i Mario tao amin'ny lohany tsara be amin'ny alalan'ny corner manomboka miditra ry zareo santatra manomboka tafiditra zareo fosa mbola ataky any atao nefa irakapy Johnny mameany Blaise ty vao tsy nahita baolina tena marina mihitsy zany Zili tena manomboka miakatra atony ambopondry zareo fosa aty amin'ny lekadoda nefa azony tsila Théodin mamerina aty amin'ny gapa aty alavitra be aty gapa amin'ny lalao moramora eo mandefa ry amin'ny Dino miakatra moramora mandefa aloha aty eo amin'ny santatra nefa i Johnny mahazo aza-baolina eo amin'ny santatra ihany tsisy ninina omby tsara
azony safidy ambony zany fanoanany Dino zany anty amin'ny Théodin mandefa Badio mandefa atao amin'ny Zaiva mameo amin'ny Badio aty amin'ny Zaiva mandefa ao alohany efa 6 heures vetre tsara mihitsy ataony José zany ao amin'ny Zaiva rery tsy aozy José mafana de mafana aloha ho an'ny Rotota eto mila matafiditra baolina ray aorinan'ny fanasala zareo fosahiny de tena niakatra ny maripana tosy atsipiny tsila ao amin'ny bila nefa nisy tosika ohatran'le zavatra ansia teo maingana mihitsy andefasany zareo Foot Junior zany ao amin'ny Zaiva voadolanjony raha tonga tary amin'ny ilany tary de mora ho any Coco no napiditra iny baolina iny efa manomana mpisolotoerana ihany koa zareo Foot Junior ato asa ty hiditra ty fa any amin'ny Safidy aloha baolina Safidy rery miady baolina rery ianao Safidy aty amin'ny Zaiva mandefa ao mibesiny Badio tsara mihitsy zany iny zany any amin'ny santatra rery di taka amin'ny besona diso ihany koa mbola besona ihany tena somary misaritaka indray ny ato amin'ny vodilarany zareo Elzeko ato mandefa aty amin'ny Zaiva rery diso mbola azo amin'ny Flavio Fiavlo lasandry zareo Elzeko plus ndray Flavio miakatra moramora mbola Flavio rery ihany Flavio ihany mandefa aty amin'ny Nesta diso ny tolotra ao amin'ny Lekadoda voadonany Blaise mivoaka ho tosy ho an'ny Foot Junior Bueny miditra ny larana fahafito ato Bela ngamba ty raha tsy diso Bela 10 andro zareo miandry kely miala Inesta miditra i Bela de mivoaka ny larana 70 Bela ao anatin'ny Elgeco plus i Bela zay miditra ary mivoaka kosa Nesta mpilalao roa zay no nisolo tao anatin'izay fizara-potoana faharoa aby amin'ny andany sy ny ankilany mariny zany faharoa amin'ny Elgeco nisy Flavy zay niditra ny solany amorosy teo santatra zany tondra baolina mamehany tsara de tsara zany tolo zany tsisy nenenina fanaomby tsara aty amin'ny Bila ndray Bila manolotra ho an'ny Bela nefa tsy nety io ara hitany larana faty ambe 10 Rahery anomboka amin'izay ara zao ny miala fa 7 Coco ndray miala larana fa 7 ya miditra Dahery larana fa 12 ya ty Dahery tony moa de anisan'ny mpilalao tany faritra loatra mangoro tany Ambatondrazaka tany nalainy zareo Foot Junior miaraka tamin'ny Besona misy fajona ato larana fa 7 Foot Junior Lekadoda mandaka zany baolina zany nalefany teo amin'ny Théodin alefany Lekadoda ary amin'ny Dino ndray Dino miakatra moramora Dino aty aloha aty mitady ny Besona mivoaka nefa ny tanana lavo noho ny lozy izy Edi Bastia aty lasa nidakany Edi Bastia aty aloha be aty mitady ny Bela zay vao niditra teo nefa Théodin mahazo izany mitainy anina hoe tanana hono nefa tsisy zany io mpitsara Abdoul Kanoso aty amin'ny santatra mamehany Zaiva diso koa ny tolo Zaiva aty amin'ny Bila diso ihany koa ny zavatra atao amin'ny Bila ao amin'ny Lekadoda mandefa ao amin'ny Besona mandefa ary amin'ny Zaiva mamehany santatra tsara de tsara zany tolo zany nefa ny mbola ao i Johnny mibana izany ivoaka eo amin'ny fatriny 10 metatra sy 50 Edi Bastia mametraka izany amin'ny fatriny 10 metatra sy 50 makabany izy mbola hiditra ihany koa ny larana fa 9 Babu miala santatra zay tena nanao zavatra maro mihitsy reraka fanolona mpilalao fahatelo ho an'ny zareo Foot Junior iny eny mafimafy ny ady ho amin'ny reto ray ao anatin'ity baolina saly ty Elgeco zay Fosa zay 17 minitra zay no lasa mbola manatantara ny toy an'ity zavatra ty ho atsika ny atokantrano mitaintaina daholo na ny aty na ny any atokantrano hoe anahoana aloha vokatra ho an'ny Rotota ho an'ny reto tompon-daka Boeny sy ny tompon-daka ny Analamangy reto tena marina mihitsy zany satria rano vokatra any avondovorona koa zao de tsy fantatra eo amin'ny fionan'ny Knaps Sport sy ny FC Vakinakaratra zay miara mandeha amin'ity lalao ty ihany koa miara mitaitaina amintsika daholo ihany koa ny mpijery sy ny mpilalao rehetra any
Tsipitosy Antina ary amin'ny ilay anakavanana ary laza ny tsipitosy Antina ao amin'ny safidy mamea verina Antina taka Antina ty lobe ty nefa Théodin mazazam-boly zany taka be any koa ny ataony Théodin mandefa ty amin'ny Jean-Yves raha ny tsila moramora eo restesy ny Tino izy lasa ihany Jean-Yves voka au goal au vol ho an'ny LGK plus raha hita eny amin'ny endriky mpilalao aloha dia efa miseho sahady ny arrière anato mafy lay baolina ny hafananako midanika ihany eto Analamanga eto lasa nidaka ny Edi Bastia mandaka an'izany mihoatra ty amin'ny faritry ny centre ty lohany bila mandefa Ombela zay ihany zao baolina voalohany raisiny Bela verina Bila mamerina ato amin'ny Flavio mandefa Ombela tsara dia tsara zany tsy tonga ry amin'ny safidy ny baolina taka be ny Théodin aty amin'ny José lohany Johnny mandefa moramora diso ny tolotra ary amin'ny Dino ndray Dino mandefa Badio mandefa ry amin'ny Mario zay natafiditra amin'ny baolina teo Mario mandefa ry amin'ny izy le nisolony Coco teo Dahery mandefa rety tsy hita zay andray an'le baolina vao tosy aty amin'ny ilany ankavanana ity tsila efatra amby 20 minitra ny lalaovana atao anatin'ity fizara-potoana faharoa ity aloha ny totoa hafa mifanafona ho an'ireto fosa junior reto fantelony amin'ny fandraisany nidirany tao anatin'ny poule de zas ty izy ihany koa mbola tsy tafiakatra tamin'ny fahatelo izy tamin'ny taona lasiny tena marina fa tao amin'ny kopy izy no tompon-daka manafika hatrany ihany fosa junior ato mahazo tosy izy ary amin'ny ilany ankavanana ary tsipitosy atsipiny Mario zay natafiditra amin'ny baolina tamin'ny lohany tsara dia tsara toy ny amin'ny Bonara ihany koa loha daholo natafidirana amin'ny baolina teto androany aloha hatreto tsipitosy Mario lohany safidy averina ao Mario any avantage ao amin'ny verina ty amin'ny Badio mamea amin'ny besona ao amin'ny Badio mamevana ty amin'ny le kadoda nefa diso ny tolotra manomboka tafiditra ihany koa Babo ampovoany ao aty amin'ny Bela LGK plus mandefa ry amin'ny Flavio mijery ry amin'ny ilany ry amin'ny safidy tsy ampy ny mpanafika ny zareo LGK safidy mandefa moramora ao ihany mandefa mila matafiditra baolina ray fotsiny aloha zany ny LGK eto atsara ny vokatra fa raha tsy izany lesaka satria ianao mbola nafika any amin'ny faritra rehetrarehetra any amin'ny herinandro dia efa ho any avakina karatra ao aorianany iverina any anao matsa famerenana any aboeny vo isafidy ato larana faevatra amby folo somary mikinainaina mihitsy izy ato amin'le dona nataony Théodin azy teo io ohatrany any amin'ny faritry ny tanany any nitazominy ny asa vao hitsaka sa ahoana ny tena marina raha misy favoazana kely eo amin'ny tanany safidy tsy Neymar izy eto tsy Neymar izy ato fa marana mihitsy ny tanany ay Badio zany Badio no namingana ny safidy teo Badio aty anatin'ny tontolony baolina kitra toy izao indrindra fa ao anatin'izany hoe efa tafiakatra ty ambony satria efa avo dia avo matoa tafiakatra anatin'izany poule de zas zany ilaina ny teknika rehetra madinidinika fa namire an'io ora eny sisa ilalovany zany hoe poule de zas zany ekipa efatra anisan'ny sangany efatra eto Madagasikara zany ianao ary raha tavavoaka ao anatin'izay dia solo tena ny tsika malagasy any amin'ny fifaninanana any Afrika rehetrarehetra any miomakomana i Bonara andaka an'izany baolina zany eo amin'ny 5-30 metatra eo Bonara miomana azanao W Bonara amin'ity dakan'ity sa manakory gapa koa ary dia faran'izay miomana ihany koa andray an'ity baolina ity miomakomana miandry ny kirorika ampitsaritsika lasa nidaka amin'ny Bonara tsara dia tsara niakatra kely tena tsara lava i Gapa fa tsy voadona le baolina daka ny Gapa moramora iny le daka teo tena tsara kosa tena tsara fa avo kely fotsiny nahazo tosady ny ry zareo fosa junior boeny ery indro kely ozy izy mimpandrafitra tsy maintsy misy zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy mety zany mihinambary raha misy loka ao ny fitenenana
ao amin'ny larana fa 12 fosa Théodin mihinam-bary tsy maintsy misy loaka ka eny tosy ny mpanoa anaty de tena manoana faran'izay zokony ihany koa fitenenana Flavio nandray ny tosina tsipiny Tina teo mamerina ao amin'ny Tina ihany izy Tina ary tiré tsara de tsara mitady aniry Bela sy Bila ty nefany tsy hita izany bôl zany voaka au goal ho an'ny Fosa Junior apetraky gapa iny faritry ny 10 metatra sy 50 alefa moramora ato amin'ny Théodin elingelen'ny Bela eo taka ny Théodin mitady amin'ny besona ary aloha ary lohany Jony azony Babo nefa ny tsy namelany Jony zany raha tsy azony ihany andefa moramora ty misy tongotra ambony ataon'ny Flavio eo amin'ny Dino nazy fatotsona ry zareo Fosa Junior Badio rakapy mandefa ty amin'ny Jean-Yves mandefa ty amin'ny Lekadoda diso ny tolotry Lekadoda ao amin'ny Leka ihany nefa ty amin'ny Tsila mandefa moramora ty amin'ny Bila ihany mandefa ary amin'ny safidy ery nefa ny Mario mahazo amin'ny bôl Mario ihany Mario mandefa ty amin'ny Jean-Yves misy dona mahazo karatra mavo i Bila misy fanovana mpilalao ihany koa any zareo Elzeco Plus miditra ny larana faharoambe folo ary mivoaka kosa larana fahasivy edikely ny larana faharoambe folo Bila sady nahazo karatra mavo no mivoaka miditra edikely misy edy be de misy edy kely edy ny mpiandry Tsatokazo edy Basta ary kosa niditra teo edy kely misy fatotsona José mandefa ty amin'ny edy kely mandefa amin'ny Bela nefa disiny tolotra atao azony Fosandray aty amin'ny Lekadoda miakatra moramora Lekadoda mandefa ao amin'ny besona mijijijy eo mandefa ty mamerina ty amin'ny Lekadoda ihany sy tafavoaka Lekadoda fa azony edy ao amin'ny Tsila mandefa ty amin'ny Bela rery ihany mandefa ty amin'ny Flavio tsy mety ny tolotra mahazo tosy ho an'ny Elzeco Plus manolo ihany koa miditra isambatra larana fahafolo sambatra miala ibesona miditra isambatra fanona mpilalao faefatra ho an'zareo Fosa Junior iny niditra larana fahafolo ao anaty sambatra miala ny larana fahatelo amby folo besona efa reraka besona de miala zay efa hita amin'ny Bob angambany Bob atoko efa tena mikoazery bra tsara mihitsiny tsipitosy ho an'ny Tina Marina ihany koa fa io sambatra io de efa nilalao tao amin'ny tana formation avy eo nilalao teo amin'ny Fosa Analamanga de nalainy Fosa Boyeny io ndray izy iny baolina voalohany azony sambatra mamitaka ny Johnny eo sambatra mandefa ty amin'ny Jean-Yves i Babou azafady Babou mamerina ty amin'ny i Badio mandefa ary amin'ny Dahery tsy nety nefa ny fitaka nataony Dahery teo anatrehany Tina zay le anisan'ny mampiavaka ny Fosa Junior amin'ny voalohany izy mijery ohatry ny ahoana ny endry dalao aseo ndreto efa niona foana ihany zareo fa zay mihitsy izy amin'ny fizara-potoana voalohany izy aloha mijery mana ahoana ny fomba reto teknika zany fanandrina mao fa roa kosa izy azao raha nahitsy penalty nanao fatotsona i Bonara nanao fatotsona i Blaise nanao fatotsona Blaise teo anatrehany Donga zay mifamerena tsara nanao fatotsona i Blaise teo anatrehany Donga fonina ve anao zany ry edy Basta tena sarotra itangoronan'ny mpilalao iny le izy tena sarotsarotra ny zavatra niseho Bonara nanao an'iny fatotsona iny
Bonar i kapteny Badio no anao mifandakana ny baolina ato fidina lafo zay fa tena adsoina zay vidin-dafo mihitsy Mouma Badio Kiv Johnny Lazandaka Badio eo edy maty ny baolina Rono Ray mitarika ny Fosa Boeny eo amin'ny tavavalo amin'ny fitopolo tsika zao eo amin'ny tavavalo amin'ny fitopolo tsika tsara le daka nataony Badio teo ao anatin'ny valon fitopolo minitra atsika tafiditra somatsara iny daka ny capitaine d'équipe ho an'ny Fosa Junior iny zay ny tena ka fidina lafo io fatsoana fitandremana niova tanteraka ny lalao Julie niova tanteraka lasa somary mifely lalao zao ny Fosa Boeny dia mitsila mamerinao Blaise mandefa atao amin'ny Flavio tongotry lohany lekadoda mandefa any amin'ny dongany efa diso amin'ny José mandefa aty amin'ny Dikely mandefa aty amin'ny Flavio arahany tsisy fatsoana ompo tsara ao amin'ny Babo mandefa aty amin'ny Zaiva mandefa amin'ny Sambatra mamerina ato amin'ny Zaiva mandefa amin'ny Sambatra ina zakazaka nefa ny Ediny tonga aloha Edy Bastia fa tsy Dikely ato amin'ny José aty amin'ny Dikely lasa ihany Dikely nisy fatsoana ompo tsara natao amin'ny Babo mila manasala an'io indray aloha zany eto ny LGK indray zany zao manenjika no isa roa farafaratsy ny sahala ny isa ho an'reto LGK ny Analamanga ireto aloha fa eny mbola manana 12 minitra tsika mahery eo alohany melohan'ny ifaranany lalao ary amin'ny Mario mandefa any an Rayery res ny tiana tsara mihitsy tiana mamerina aty amin'ny Edy Bastia miakatra moramora eo anatin'ny surface de réparation lasa nitaka ny Edy Bastia mitady amin'ny bela aty aloha aty lohan'ny Badio mahazo an'izany ambony zany tongotry zany Blaise mandefa moramora iny mbola lohan'ny Rakapy ihany tiana makan'izany baolina zany moramora ary amin'ny ilany ankavanana ry daka be any tiana mitady any safidy belaka iny fa tsy safidy diso ny tolotra ary amin'ny kapa efa ry zareo Fosandray zao no manao ny fandanimpotoana asako ilarana faharoa io zay somary mitsirara ao dombela ao izy lasa ikapa mitondra baolina amin'ny tana moramora ao andaka an'izany baolina zany aty aloha lasa andaka ny kapa aty aloha be aty amin'ny Sambatra miditra aty anaty surface de réparation Sambatra azony tsia ratsy teo Rakapy Johnny nanohana ny Sambatra dia ratsy zany zavatra zany ratsy teo i Johnny corner niova ndray ny mpandaka ny corner ato izy li satria efa niala i Santatra Rayery ndray Dayery moa zany tena fiantso anazy Dayery no mandaka ity corner ty lasa nidaka Rayery tsia nandona i Badio nandona ny Johnny lasa faran'izay aingana ihany koa ny Edy Bastia ary mandefa any amin'ny Tina miakatra moramora eo ihany nandefa ary amin'ny Safidy fofity nisy fatsoana nataony Badio teo anatrehan'ny Safidy Tina nandaka izany baolina zany atositoso moramora miakatakatra ihany le baolina babahanany Rayery ihany koa izy io koa Blaise zany nandaka an'le baolina fa tsy Rayery mihempotra ompo tsara Blaise lasa nitaka Blaise eo aloha mitady izy lohan'ny Mario mahazo an'izany aty amin'ny verina aty amin'ny kianjany LGK aty azony Blaise miakatra moramora
lasa anankitelo sisa mpiandivody laharan'ny LGK Plus aty fa dia manafika daholo mihitsiny ao Badio Badio Babo mitarika amin'ny baolina mandefa aty amin'ny Jean Yves eo alohany sambatra rery Jean Yves ny aty aloha aty iny Dahery mandefa ao amin'ny sambatra yan tsy avelany José lazany dakany José mitady aty amin'ny Bonara aty lasa tsambikina aloha i Bonara mariny zany miezaka daholo na ny andaniny ny akilany ato Flavio nanipy an'izany tosy zany tsia avelany ho an'ny Tsilavina Tsila mameary amin'ny Edikely disy ny zavatra ataony Edikely lasa ihany edy raha ny ora ara-dalàna 7 minitra eo 7 minitra eo dia ho tapitra ny fatelo amin'ny 20 minitra mandeha be zany zany rehefa miady le baolina aloha tena miady na za reto mitaintaina inona mampitaintaina anao amin'le score sa amin'ny inona totoafy be mifanafihan'ny Fosa Junior eto ary tsy mipetraka mihitsy ny LGK tena marina aloha zany tena marina zany nefany raha natsara n'io isa io ny LGK dia mila manasala n'io izy tsy maintsy tena tsy maintsy mihitsy ao aorianan'ity lalao ty eo amin'ny FC Vakinakaratra indray izy any Atsirabe Vakinakaratra any Atsirabe ary ny Fosa Junior kosa andray amin'ny Knapsa Sport any Mahajanga toy izao indray any Mahajanga tena zay ahita lalao Madagasikara ray vohatra amin'ity atoato ty amin'ity volana ty sy amin'ny volana ambony tamin'ity taona ity mihitsy moa zany dia ny tontolon'ny baolina kitra ny tena nalaza nisan'ny mondial iny ty alleo le bleu marine fa tsisy alleo le bleu maro zany izy maro zany miadiady ny lalao hitatra amin'izao eo amin'ny tafa hiditra amin'ny 5-20 tsika zao tosy ho an'ny ry zareo Fosa Junior lamma Fosa satria efa naresy izy lasa tsipitosy ny Lekadoda mame ary amin'ny bon voyage Jean Yves nefa tratrany Tsila mandenderaky ny sisiny kianja mihitsy ato tsy diso anao ry Bela en position d'orge mandenderaky ny sisiny kianja ato mipanohana ny Fosa Junior tsy tatsony kosa ato ny mpanohana ny LGK Plus fa mbola makabana angamby Ronaldo fa mifosa aloha eto manjakatra eto apetraky to day baolina lasa atao amin'ny spectacle Fosa Junior aloha iny efa mandendeha iny manolany Ronaldo iny zareo LGK zay samy eo mihitsiny samy eo apototry ny makarakara vy eo Ronaldo ato manao akanjo volomboasary ary manao akanjo mangamanga kosa hony any Fosa Junior mipanohana eny fa zao aloha 5-20 minitra ny lasa 10 minitra sisa raha ny ora lasa ibela miditra ary anatin'ny lohany tsy nivoaka i Gapady ny lohany zany lohany Blaise ihany koa ato nefa dia tsy afaka teo anatrehany Dino aty amin'ny Edikely toanany Babou mandefa aty aloha aty any amin'ny Edy Bastien mivoaka mihitsy ato sarotra dia sarotra ty lalao ty riavana satria efa tena voafehany zareo Fosa mihitsy ny ao ampovoan'ny kianja ao amin'izao ato amin'ny Safidy miakatra moramora ao mandefa aty amin'ny Bela tsisy olona iny kosa fa azony Flavio mandefa ary amin'ny Bela loha amin'ny Bela tsy mora tamin'ny Gapa tamin'ny Gapana naka izany baolina zany i miverineniny sary Flavio manao retiré ohatrany tsy de nisy bana zany Bela naka niny baolina iny tamin'ny lohany dia mora ho an'ny Gapana naka izany asosany Gapa moramora eo aloha afaka mandamy fotoana tsara ianao izy ny tsara ato dakika be aty mitady ny sambatra tsy lohany Johnny mahazo an'izany any amin'ny Blaise avero moramora amin'ny lohany ary amin'ny Edy Bastia eto Basta ao anatin'ny faritry ny surface de réparation dia azo niraisina tsara zany baolina zany andao tsika ho any aloha any izy Edy Bastia nianjika ty isa ity tsia lohany Donga ao amin'ny José mandefa aty amin'ny Flavio
mandefa ty amin'ny edikely ty amin'ny ligne akavia ty baolina tsy voadona tsara ifanafiana iny le gadodana avoakanao tosy zareo LCK fa de very efa tena anankiroa sisany mpiandro vodilarany zareo LCK plus ny aty arina ty Tsipitosy ny Flavio ao amin'ny edikely ale averiny aty amin'ny tsisy tena disony tolotra ho an'izy zany sambatra ndray lasa mifanafiana ty ary amin'ny rahery sambatra tsy raisiny Johnny ary any Lobiany tsisy ty atao mihitsy ianao zany Robela androany fa ahoana mora mihitsy ny andraisany Gapan zany de miaraka amin'ny fandanipotona miakatra ozy izy Gapa lasa nidakany mihoatra ty amin'ny fizaran'ny kianja ty lohan'ny José ao amin'ny Blaise tady any safidy mitondra baolina any amin'ny Bela centre azy Bela mitady ny Edi Kelsy Bonara ty nefa tsy nety zany aty amin'ny Jean Iva Blaise makazany baolina zany nisy fadotsona mpitsara tafidy tany anaty kianja mihitsy ny mpanazatra andro zareo LCK plus Rabe Arsohermanitra mandany fitsaran'ny mpitsara ampovoany Abdoul Kanous tafakatra mihitsy mandraindraiky ny atony mpitsara faefatra Randrianarso Santa iya mihempo ianao ny mpitsara mpanampy faefatra lasa nidaka ny Lekadoda miomakomana izy ato alefa ny moramora amin'ny kapiteny Badio miverina ato amin'ny Lekadoda mandefa ny lohany nefa ny lohany tsila mandrainy zany mamemy Flavio mamotaka moramora lasa ihany Flavio miakatra moramora tsara zany fa nefa reraka de mivoaka fotsiny Otosy Tsipitosy ny Lekadoda mamey any Jean Iva mamera nefa diso ao amin'ny Donga mamey aty amin'ny Sambatra mamey ho an'ny Babo marefary amin'ny Dahery nefa ny azony Tiny zany baolina zany Tina mamey ny Tsilavina miakatra Tsilavina mandeha miazakazaka be aty aloha aty tsy Tsilavina Safidy mamey any Bela mamey amin'ny Bela lasa ny aretri amin'ny Bela lohan'iza tsy adolona ny raha izany lalao zany kosa tena satra de satra tena donany Tsatoby ny donany Tsatoby ny baolina donany Tsatoby fahatezerana ohatra zany mihitsy no mahazo ny atao amin'ny surface technique andro zareo LCK plus ato fahatezerana miakatra eny ambony kianja mihitsy mbola tsy tazatsika amin'ny sary moa ato fa miakatra eny ambony kianja mihitsy ajanony mpitsara aloha ny lalao ireo ajanony mpitsara aloha ny lalao minitra sasivifolotsika 4 minitra ny fimpotona fanampiny hita atsangany 4e officiel lettre na ny table ozy ny fitenenana ajanony aloha mpilalao maminany satria zay hoe 5 minitra ao ano any ia tena marina mihitsy najanony aloha ny lalao dia natsony mpitsara ny kapiteny anankiroa natsony mpitsara ny kapiteny anankiroa miakatrafo mihitsy ato tena mamay mihitsy ato anatin'ny surface technique andry zareo LCK plus ato tena mamay dia mamay manova zavatra zay 4 minitra zay mino tena mety ohatra be mihitsy ty satria mbola misy fijanonana ihany koa io tena tsara ane le atakin'ny LCK teo fa ny fahamaranana fotsiny lasa ny dakany Gapa eo amin'ny 5 metatra sy 50 lohan'ny Jean Iva lohan'ny Donga mandefa ny aty amin'ny Sambatra tosy ho andro zareo fosy hoan'ny LCK plus Tsipitosy ny
tsy lavina alefany ato amin'ny José. José mamerina ry arina be ary amin'ny Dibasta ary. Dibasta mandefa moramora ao amin'ny Johnny ao. Ao amin'ny Johnny bola. Ny mpanazatra amin'ny Fosa Junior koa ato Andriamato Bob dia efa tsindrin-daona mihitsy tsindrin-daona faran'izay mafy. Tratra amin'ny position d'Orzé isambatra zay lasa alohan'ny José. Faran'izay aingana mihitsy atory zareo ilzay koa mainy andomoanjo Edy mihitsy miakatra. Edy Basta mandaka ny baolina ato minitra fatelo amin'ny 9 tsika. Lasa nidaka ny Edy aty aloha aty. Ny lohany Théodin. Ao amin'ny lohany Babo lohany Blaise ao amin'ny Flavio mandefa aty amin'ny Edy. Lasa Edy kely rery. Tsia. Tena nibahana mibady eo hatramin'ny farany fotsiny mba hovoaka ho anazy. Io le fandanimpotoana Zili. Io le fandanimpotoana manao ny ataonko i Gapato. Mioraka ny mpijery aloha tena mioraka mihitsy araka ny teneninao zay fa asa hoe anahoana toy izao ihany koa ny lalao niona ny famadika raha niona tany akarana tao anatin'ity poule 2 as ty niona ny LGK sy ny Fosa Junior roa ho an'ny LGK ray kosa ho an'ny Fosa Junior izao hitantsika zao aloha dia mitarika ny roa ny Fosa Junior ray kosa ho an'ny LGK asa famadika ve mbola manana ray minitra atsika aloha tena takampoanara midona ampoto nefa dia tena tokony ile fahadisona fahavana taony le kadoda teo tena tezitra mihitsy tato. Zay le ilaina amin'ny arbitre vidéo patika. Tena marina. Zay le hoe VAR vidéo arbitrage. Tena fandanimpotoana miopapana mihitsy ny ataony Gapato. Tsara nefa dia miteny fa ny ora ihany. Na inona ataonao. Samy fifarana n'ity lalao ty Zili fa raha ny hafanana tato anatin'ny surface technique any rotota tato dia nafana mihitsy tao anatin'izay fidirana kianjy ety andany ho an'ny mpanazatra. Tena mafy ty raha misy dia misy eo amin'ny ray minitra eo sisa dia ho tapitra ny lalao. Raha jerentsika vetivety momba ndreto Fosa Junior Mboeny reto izy nefa nandeha niatrika ny Coupe de Confédération tao anatin'ny 8e de 16e de finale izy nihintsana. Anisan'ny tombony ho an'ny zareo Fosa Junior zay fionana tao anatin'ny ekipa Ghana zay anisan'izay tena matanjaka ihany koa raha tamin'ny taona lasa izy tao anatin'ny THB Ligue des Champions fahatelo nisy lasambatra rery ato miakatra mihitsy aloha Edy Basta makazy faratizany tafiditra iboly tsara be. Raha ohatra tsika ka naresy an'ny Ghana tamin'iny baolina iny Zili dia anisan'ny tafiditra tao anatin'ny match de groupe nahazo carton koa isambatra satria nandamy fotoana raha tafiditra tao anatin'izany match de groupe zany mirarakopana ny vola raisin'ny club zany satria ny Confédération africaine football miantoka amin'ny fandaniana rehetrarehetra mihitsy. Nahazo fatsoana ny LGK plus. Lalaovinaingana aloha le baolina eto fa tsisy hoe nakiandriandro mihitsy amin'izay ray minitra sisa raha misy dia misy rehefa tsy efa latsaka. Le fandanimpotoana nataony ozy ny fianjarany lalana fahenina ny LGK zany. Tena ratsy zany zavatra ataony Jean-Yves zany tena tanany tsila atahorana. Tafatsangana ny lehilahy satria maika monjy ilay isa roa. Edy kely koa dia azo lazaina hoe manana an'ity fahaizana manao an'ity fandakam-baolina ity tena nanana io sorony tsaratsara teo. Edy kely miakatra daholo mihitsiny. Akany Edy kely ho an'iza tsia ao amin'ny safidy tsia mora le tamin'ny Gapa no naky izany baolina zany. Tir cadré vita amin'ny 90 minitra. Vita amin'ny 90 minitra takany Gapa lohany tiny nanao fahadisony sambatra. Tena ho carton amin'izany ianao ry sambatra dia sahirana fa efa nahazo anao vao aingana teo. Io ndray dia efa manao zavatra hafa. Alao Dakako Johnny aty aloha be aty miakatra daholo. Johnny rery sisa. John misy somary sakorokoroka fa hafa ato
misy sakorokafahafa to eo Blaise igny koa ty Odin asa fa ohatry misy mpilalao amin'ny Fosamenjera ato misy mpilalao amin'ny Fosamenjera ato tena ohatry ny ratsy ty lalao ty ratsy ty lalao ty ratsy ty lalao ty Blaise tena ratsy miakatra ny havanana miakatra ny havanana Blaise ato mitady any teo Odin mafy de mafy mihitsy edy tena ty amin'ny ora farany aty amin'ny ora farany no tena miseho asa ahoana ny fandraisan'ny mpitsara ny fisehon-javatra teto ahoana ny fandraisan'ny mpitsara ny fisehon-javatra teto alefa omby tsara ao aloha be ao tsisy mahazo mivoaka ogol eo amin'ny trafa misy anankiray mitsirarandray ato asana ino le teo Jean-Yves tapitra ny lalaon'ny mpitsara Abdul Kanous tapitra ny lalao mitarika amin'ny saronoray ny Fosa Junior Boeny tapitra ny lalao ahoana ny resaka teknika Julie mitarika ny rono iray tao anatin'izay fanalava-potoana izay alohany iny lalao atao anatin'ny lalao voalohany lalao mandroso ny onan'ny LGK sy ny Fosa iny toy izao ny statistika namitina an'izay fizara-potoana faharoa izay tir cadre roro zany hoe fandanja tsara hatramin'ny tenenako izay moa ny fandanja ny rontota teo ihany koa faute mitovy ihany au jeu nanatombony tao amin'ny Fosa Junior izay aloha zany ny ao anatin'iny ny fionana androany fionana ionany zareo reto indray amin'ny faharoa ny volana septembre izay ionan'ny Knapsa Sport sy LGK any Boeny zareo indray zany apetrano aloha zay no azo natolotra anay teto amin'ny live sport isorany anao Patrick ny tantara nampita izany nampiaina ny tany atokantrano atao anatin'ity poule de zasy ny onan'ny LGK plus ny Fosa Junior ty eny misaotra antsika PN tsy pijery any atokantrano rehetra any koa ary mino zay fa de fararano-dalao koa eto Madagasikara atao aorinany tany andafy iny ka de isorana amin'ny mpijery rehetrarehetra isorana koa itsika nahay nandray ny lesona rehetra tamin'ity lalao ity sora tompoko veloma tompoko